Batsikerehetra indray tokolasy vavy amin'izao maraina izao atao anatin'ity fandarana Miara Manonja ity. Akasitrahana ny fiarahanareo tsy tapaka aminay eto amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra ary ny tambajotra tsirasira samihafa izay ahitanareo an'izany fandarana Miara Manonja izany. Anaovana kokoa antsika rehetra izay tsy afaka manaraka amin'ny alalan'ny onjam-peo fa voatery manaraka an'izany amin'ny alalan'ny tambajotra tsirasira na eto an-tanindrazana na any ivelany any. Nareo izay farany lavitra indrindra na ny akaiky kosa dia atao kokoa faobe isika rehetra. Ianareo izay manaraka amin'ny alalan'ny onjam-peo koa dia torak'izany arabaina ary akahirizina manoloana an'izao ataontsika hoe fianaky ny valanaretina Covid izao. Mirary soantsika rehetra ary mirary fahasalamana ho an'ireo izay tratrany tsy fahasalamana mba ho sitrana aingana ary azo hery sy tanjaka satria dia mahavalaka tanteraka ity valanaretina ity. Ho an'ireo izay manana ny fianakaviana mindao sy ny fahafatesana dia miondrika mpanajana ho anareo rehetra ary maneho ny teny fiaraha-miory ao anatin'izany fisarahana amantany izany vokatry ny aretina na ihany koa mety misy aretina hafa izay miteraka an'izay fahafatesana izay izay mifanandrify ao anatin'izao vanim-potoanan'ny Covid izao dia voatonona foana moa izany hoe rehefa aingana ny fotoana andevenana dia Covid izay. Ny olona rahateo lasa zara raha mifampitsidika sy mifamainga ary mifanotrona ao anatiny atao hoe famoizana ny havana noho izay valanaretina izay sy ny tahotra ny mety sy ny fifindran'ny valanaretina amin'ireo izay mifanotrona sy mifampitondra ny mavesatra ao anatin'izany fisarahana maraina izany. Mafy tena mafy zava-misy amin'izao fotoana izao ary tena hoe tsy ary aina n'ity firenena ity na dia misy aza nanamaivana an'izany ny teo anivon'ny fitondram-panjakana hoe tsy mafy noho ny pesta sy kolera angamba atelo ny lelany amin'izao fotoana izao satria tsapa sy hita ary fantatry ny rehetra fa mangidy ary tsy misy mangidy ohatran'ity fianaky ny Covid andiany faharoa izay mahazo an'i Madagasikara amin'izao fotoana izao ity. Etsika dia mitondra ny ataontsika hoe zavatra tsapa sy hita ary fantatra manoloana an'izany ary
andraikitra sy ny tsy fahafantarany tompona andraikitra hoe inona lahara-pahamehana ao anatiny zava-misy amin'izao fotoana izao. Fahalalana ny tena raha mahita ny fihetsiky ny tompona andraikim-panjakana manoloana n'ilay zava-misy, satria dia fimenomenona na tsy fimenomenona roa amin'ny lafiny rehetra io tsy ny aretina ihany fa izay rehetra mifandraika amin'izany. Voasakana ny razanetsy, voasakana ny razana ry, mihidy ny lalana ato, mikatona ny lalana ry, manao fanaparam-pahefanana etsy, manao bizina ny tany filaminana ry, manararoatra ilay fikatonana. Zany rehetrarehetra zany dia problema avokoa. Misy ny fangoronana ny entana ry, fakana ny zava-dratsy, nefa dia raha malala sy raha mahita fa ny olona ihany no mitady ny vahaolana aminy amin'izao fotoana izao. Miopapana ny vidin'ny oxygène ary lasa avo tsy haiko firy eny ny vidin'izany amin'izao fotoana izao. Misy ny manao publication avy eo alàna tsy misy fanajana mihitsy moa anatin'izany. Dia apetrako dia tsotra reny ny taratry ny tsy fahaiza-miasa n'ilay fitondram-panjakana. Ay, misy groupe zany ao amin'ny Mahamasina io, rehefa nijery ilay publication vao mahita hoe manana kaisoa ka inona nanakana an'ilay fitondram-panjakana fa eo akaiky eo ange lay CTC zay misy problème nahafatesana olona tsy mifampirata amin'ilay herinaratra tao raha ohatra ka afaka ampirehetina ihany ilay herinaratra rehefa jerevana an'ilay ilay kianja Mahamasina anaovana fakana sary noeraoera. Fa nanina raha ohatra ka nanaovana vonjena tatsy ary aloha ilay groupe sinoa fampirarana ilay sinoa fa tsy kapabla manao fampirarana zany ilay
malagasy ray manontolo fa ny mpanao politika dia mitarika satria efa matsapa izy hoe misy zavatra tokony ilana fanetsehana an'ilay vahoaka tsy mandadiarina dia mitarika ny mpanao politika fa raha zany dia marina ny tononkira tsareraka ao anatin'ilay hoe dera sy laza neny ianao hoe misaotra anao Andriamanitra ho sanomena vahoaka be marenina io mitsara ny tonenira iny fa omen'le tononkira tsiny le vahoaka ao anatin'le fisaorana ataon'le mpitondra amin'iny noho ny fananana atsika tsy matsapa ny zavatra mivesatra ao an-tamotsika androany tsy matsapa ny fahoriana mahazo atsika androany dia dera sy laza hozy izy ho anao zay ny votoatin'ilay hira dera sy laza ka eto aho zany dia mametraka amintsika rehetra hoe tsy azo atao tsy enjery ny fiainana politika teto Madagasikara tsy hoe kory rehefa mitsangana ny miaramila taoriana ny 7 febroary tamin'ny 2024 dia afaka hitentsika hoe dia andraindraina foana mpitandro filaminana amin'ny zavatra rehetra izay mitranga eto amin'ny firenena tsy marina zany tsy marina satria zao ny antony zavatra telo no mibaiko ny mpitandro filaminana voalohany amin'io grady ny faharoa ny kibony babazany ny fahatelo tsy tononiko fa fantatry zareo maramila inona ny fahatelo manahirana n'ilay ny sainy maramila ao anatin'ny zavatra telo zay mibaiko azy telo voalohany grady ny faharoa ny kibo fahatelo tsy tononiko dia zao ao anatin'izay dia ino no hitarafatsika ny toetrany sy ny fihetsiny tsy misy mpitandro filaminana na zandary na polisy na miaramila ka hihetsika zany tsy misy an'izany raha eto Madagasikara ndresaka averiko tsara tsy misy mpitandro filaminana ka hoe hibaiko vatana hitrotra fa misy zavatra tsy rariny ny tandrika eto amin'ny firenena dia hitsangana na zandary na miaramila na polisy tsisy an'izany fa matory eo mitsangana dia satria baiko ny lay teneniko teo hoe grady kibo dia ilay anankiray aoriana ny fitsanganany vahoaka tsy mitsangana alohan'ny vahoaka zany reo fa raha misy amin'ireo no mitsangana alohan'ny vahoaka dia iny samby izy ihany no mifanamboatra no ninona no ny grady ny kibo dia ilay ray tsy tononiko tadidy tsara zay teniko zay ny any mpitandro filaminana ny zavatra nitaizaina azy sy ny kolotsaina ny hatramin'izao ary mbola raiky tapisaka tsy haiko hoe viana voafaka ary tsy manam-pinoana amin'ny hahafahan'le izy dia miandry baikony izy dia manatanteraka amin'ny baiko izy nitarika maleo matoy efa tafiditra ao anatin'ny tononkira misy dikany manatanteraka amin'ny baiko zay zany no ataony na nianatra ohatra ninona izy na nitaizaina tamin'ny kolotsaina ohatra ny ahoana izy na manana diplôma faratampony ohatra ny ahoana izy dia ny azy ny fatany dia hoe inona mibaiko dia zay ny tanterahany ahoana ny tsy ahafantarana raha isika ohatra ny farany indrindra fa ny manao an'ity akanjo anaovako ity tsy mampigatra fa zay na nenjehany ianao ary zay ny samboranao satria manino zay no mibaikona anazy dia mietrehatra venareo fa tsy takany zany mietrehatra venareo fa tsy fantany zany fantatry ny maramily zany fantatry ny mpitandro filaminana zany sainga ataony satria zay aloha le kolotsaina hitaizana anazy hatramin'ny androany dia manatanteraka ny baiko fa mahatonga anazy mitsangana hoe nisy hetsy vahoaka dia nitsangana mpitandro filaminana nanatevina an'iny satria tsinjony fa tsy tosika tsony lay hetsy vahoaka dia hiazakazaka izy anentsika n'ity le grady le tiako tenenina dia ity dia le anankiray tsy teneniko dia ny zavatra andrasany dia hoe ho tendrenao amin'ny toerana anankiray izy dia izy no mitondra amin'ny fibaikony dia avy eo miakatra io gradin'io miandry grady miakatra ny ataony zay ihany aza mieritreritra mihitsy tsika disoko manko ny eritreritra reo satria manomboka betsaka nareo no miteny an'izany dia io zay aza manofy an'izany ary aza mieritreritra an'izany ary aza mampirisika azy amin'izany
Ny miaramila dia apetrakatsika amin'izay izy hoe baiko ny sivily izy rehefa mahazo fahefana ny sivily dia manatanteraka amin'ny baiko. Aza misy manosika an'ireo hitsangana satria tsy kolotsainy zany fa izy dia baikony dia manatanteraka amin'ny baiko. Mandra-pahatonga ny fehim-potoana ahitany fa sarotra aminy manatanteraka an'le baiko. Zay izy miverina. Maninona ny sarotra aminy manatanteraka an'le baiko? Satria mitsangana tsika vahoaka. Satria isika vahoaka no manao an'ilay zavatra zay atao. Zay zavatra zay no entiko hitenenana amintsika hoe sarotra ny fandidiana ao anatin'ny fiainana politika iainantsika eto amin'ity Madagasikara ty. Be nareo manonofy an'izany hoe tokony mba mitsangana amin'ny miaramila. Tsisy miaramila mitsangana zany e. Tsisy an'izany. Fa na isika vahoaka tsy mandeha darina miaraka amin'ny mpanao politika zay mahatsapa fa misy zavatra tsy normal eto amin'ny firenena mahavita mitsangana ary miatrika an'le mpitandro filaminana dia misy zavatra miova eto. Na isika tsy mahavita mitsangana fa matahotra le mpitandro filaminana dia tsisy zavatra miova eto aloha fa mandeha amin'iny. Ary zay no mahatonga na miazakazaka amin'ny teny anareo. Ny zavatra tsara indrindra amin'ny hetsika zay ataontsika amin'ny zavatra rehetra zay takina amintsika vahoaka dia ny mijery ny lafiratsy ny mpitondra. Zay ny zavatra voalohany takina aminao zay hoe io misy mpitondra dia aza variana fotsiny mitehaka azy. Fa jereo ny zavatra tsy mety ataony dia maka lesontsika hoe inona ny lesona raisina mianky avy amin'izay. Tsy mamango io mpitondra io. Tsy tokony voafitaka io mpitondra io tsony ianao zany. Fa tsy isaky misy zavatra kely ataon'le mpitondra nefa fahitanao fa tsy mety ny ataony dia mbola merci président. Dia rehefa dia mieritreritra fa tokony mpitandro filaminana no manao an'izao no manao an'ry. Aza vaiko tsara zay teneniko zay. Traikefa zany hoentiko aminareo zany. Matoa ary ny lehibe am'ireo no mitsangana dia satria nitsangana aloha ny kely grady indrindra. Moa maheno ny mpanao politika sasasasa am'resaka dia misy général maromaro ny kivorivory. Reny indrindra ny tsy manao ninina. Aza manaiky fitahan'ny olona amin'izany nareo. Reny le miandry an'le grady. Mahafinaritra anazy nikitana mipetraka ambony sorony iny. Tsy hanaonao foana izy ka irateny an'iny. Zay tadidio zay. Tsy andeha hanao suicide izy ka hoe raha bokotra 5 izy ka hanao zay tsy azahoany an'le kitana. Na kitana roa izy ka hanao zay tsy azahoany anankitelo. Satry ny kitana io miakatra nisany eo ambonin'ny sorony eo. Zay dia tsoroko amintsika rehetra. Ary io ny tena antony miteraka tahotra amin'ny mpitandro filaminana tsy mahatonga an'ireo tsy mijoro hoe manda farany eto amin'ny firenena. Raha ny marina ange dia zany mpitandro filaminana zany ny manda farany eto amin'ity firenena ity. Rehefa hita fa makany amin'ny lalana tena tsizy ny fitondram-panjakana dia nametraka tsika hoe reo ny manda farany. Fa tsy manda zany reo migrobaka foana tsika lasa fa tsisy hoe farany fa tsisy manda mihitsy ao. Ny antony dia zay teneniko atsika zay. Sary tahotra kokoa noho ny sivily ny mpitandro filaminana. Raiso sary an-tsaina fa reo raha ohatra ka tsy manana basy dia mbola antsika sivily no matanjaka. Ny antony efa zatra an'iny izy. Hoe rehefa anao zavatra izy dia mitady an'iny aloha. Zay ny réflexeny voalohany. Ohatra ny anao zatra téléphone portable. Rehefa tsy eo ny téléphone dia mipempena mitady aiza ny téléphoneko teo. Ohatra izay koa ny azy amin'io. Zay ny mahazatra azy. Ny antony zany rehetra zany dia tenenako atsika hoe ok zay ty manonofy zavatra hafa ty. Ataovy mipetraka amin'ny tany tsara ny tongotra. Apetraka amin'ny tany tsara ny tongotra fanaovana politika eto Madagasikara. Ny fanaovana politika dia anjarantsika ty amin'ny fanoherana ny mitondra fitsikirana. Aza mandany andro. Aza maka problème na kely akory ary ka anatena hoe misy manam-ponahitra ohatra zao ny atsy, misy ohatra zao ry tsy. Tsy manana fahasahina amin'izany izy. Raha nanana fahasahina izy tsy miantso anao mpanao politika. Hoe misy manam-ponahitra ohatra zao fa mitady mpanao politika ohatra zao. Raha ohatra ka manana fahasahina izy dia manao ohatra anao mitsangana manao déclaration sy manao zavatra rehetra tonga dia mitsangana izy.
za tamin'ny 2024 teneniko anareo raha nisy ny tena fanerasera tamin'ny tany filaminana tamin'ny 2024 za isany fa ny zavatra nentin zareo tamin'izany fotoana zany dia ity manao fanambarana izy manam-boninahitra colonel atsy anonona anarana manao fanambarana efa vorivory any zareo amin'io antolona ato efa mavavay efa tsika civil no mitarika ny etsika amin'io fa tsisy manao sini io fanambarana io satria matahotra le maramila dia mamaky any moa zay tamin'izany fotoana zany hoe fanambarana avy amin'ny manam-boninahitra ohatrozatra zao dia vakina le izy nonona tamin'ny firenena dia zao manao sinia manam-boninahitra vitsivy maromaro tsy tomonina eo anarany io tompoko fa ny fahasahiny civil nitsangana tamin'ny fafito ny volana febroary zay vao nampitsangana ampitany filaminana tadidio zay zavatra teneniko zay ka androanytsika be loatra zany dia resaka mandeha hoe misy ohatr' zao ony atsy tena anao zao mihitsy raha zay voataony raha matsapy izy fa anatina problème le firenena tsy miandratra koa izy tsy miandratra be hoe reto zay manam-boninahitra reto dia manao déclaration izy hoe zay dia miteny fa misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ka noho izany dia manao zao fanambarana zao zay reto aby colonel ihany général ihany commandant ihany capitaine ihany lieutenant ihany adjudant ihany tsy haiko sergent ihany asy vao miteny izy jereva tsika raha sa fa tsy anana fahasahinana zany reo tsy misy zany réalité ty zavatra teneko anareo androany ity nalaiko ambony nalaiko ambany tsara aloha vao iresaka azy hoe aleo pitsirina le vai mba elana amin'le resaka onoono sy hoahoary ambadika ary fa zay manana fahasahina dia mitsangana ohatra ray zao manao miara manonja maninona mpoty eto reo zahay reo solombavam-bahoaka ty amin'ny tena tokotiko Madagasikara dia fanerana mitsangana manao le fandarana mahatsapy zay misy zavatra tsy mety eto amin'ity firenena ity dia mijoro zay miteny ny tsy mety ataon'le fitoram-panjakana tsy miafinao ambadika zao nary dia oka zay le famendry fetro amin'ny zavatra ohatran'izany ary oka tsika tsy tarian'olona aminahadevitra ohatran'izany fa miankina amintsika vahoaka ihany tsy miriko tsara zay isika vahoaka ihany raha mbola zakatsika ny zavatra misy dia mipetraka tsika fa zakatsika zany aloha fa rehefa tsy zakatsika izy dia mahafantatra ny tokony atao tsikitsika zay ihany ny zavatra misy eto amin'ny firenena tsisy an'izany zavatra foroniny zany fa zay zavatra mitranga dia miankina aminao amiko amin'ny rehetrarehetra zay mahatsapa fa hoe ao anatin'ny lavaka ny magnitsikitsika ny fahantransika kehitriny valala voatangotsika kehitriny tapaka ny herinaratra tsy misy ny oxygène tsy misy fanafody tsisy zao rehetrarehetra zao ny fanafody any mba eritreretina hoe ty mba mety le ede ahorony sasany nefa izy mianakavy zay marary mihinana ede parsi any ambadika any reo mpikambina amin'ny gouvernement reo zay tsy amin'ny forme mihinana ede par silence daholy mitsangana nareo raha malainga zany zavatra teneniko zany zay tsy mihinana ede fa CVO ihany anay mihinana ede ranganareo fa parsi dia maninona ny sakananareo le zavatra mpahafantatry le vahoaka malagasy hoe ino mety aminy ifampitadiavana vao misy magnorona ry misy azao mitaraina le vahoaka malagasy andehandevina n'olona mitalao aminareo zay ka le teneniko hoe reo mpitany filaminanareo baiko ny azy ahoana ny tsy afantarany fa razana io mandeha io fa mbola mitalao ianao vao afaka mandeha le izy ka satria nomena baiko izy ka zay le mampitany filaminana azy miala ho aminy le mahavahoaka azy le maha olombelona azy fa mpitany filaminana izy miatrika anao iny grady iny arovana iny tsisy zavatra fantatro nda tsy ary gradiny e sao dia tiany manarany lambako sao dia zay ny tsy akarany gradiko dia tadiraiko aloha le baiko fa ny maha olona zany mbola ariny zany dia alefaso hoe aza mietreritra raha tsy gradinareo ihany fa tsy olana ange zany Andriamanitra tsy andrinareo andro voaka malagasy foana zay eto dia tena mametraka mihitsy hoe mahatohina tanteraka mihitsy averiko fantena tena mahatohina ny fihetsiky ny fahefanam-panatanteraka sy ny mpanome baiko ary mpanatanteraka amin'ny baiko misy zavatra tsy ampiheverana na natanteranareo le baiko ahoana ny tsy afantaranareo fa
mila bourse amin'ny mpianatra dia maninona izy ny ampiasana hery, maninona tsy maintsy andefasana lakry, maninona tsy maintsy tifirina amin'ny basy satria tsy zanakareo. Fa zay le kolotsaina teneniko antsika hoe baiko ny an'ireo, grady ny an'ireo. Ahoana tsy afantarany fa olombelona io manoloana anazy io? Ahoana tsy afantarany fa mahafaty ny bana? Fa ataon'le izy. Ahoana tsy afantarany fa akanjo iny anaovanao iny fa tsisy resaka déclaration zavatra hafa na manompa olona amin'iny akanjo iny, fa samboriny ianao. Satria manino? Baiko ny azy. Zay le kolotsaina teneniko atsika. Ka androany dia miteny aminareo aho. Fa io kolotsaina efa raiky tapisaka hatramin'izay. Zay ny nananjara an'io hatramin'ny vao nananganana azy dia hoe ianareo dia olona tao anatanteraka baiko. Dia mena baiko nareo dia jeriatrika dia mitoraka salia dia todika vo dia lasa manatanteraka an'iny. Fa raha misy ny olona mora marary fo dia reo vao ataonao civil ny eo amboniny eo dia iny izy fa mamenimeny ohatry ny loha tapaka. Mitovy ihany ko. Samy afaka manome baiko daholo inge na civil na miaramila. Indra ny olana. Vazariny azy ministry ny fiarovana civil daholo taoko. Satria zay le iziko, afaka manome baiko iny. Dia nareo manatanteraka amin'ny baiko fotsiny inge. Zay le kolotsainareo. Marary zany teniko zany androany, fa zay ny zava-misy. Zay ny réalité. Dia aleo tsika tsy modikodina ambadika zavatra be da be, nafinata ambadika ty. Dia nataon'ny le mpitandro filaminana miandro toro izy dia oviana indray ny torony zareo. Namako ny mahazo fanjakana. Mahazo fitendrena zany, zaza zao no lasa etsy miakatra ndray koa ty gradiko ty. Zay ny andrasany eo dia tonga dia misotro ronono izy avy dia misotro ronono. Dia mba antanio anazy ny vita atao anatin'ny dingana na mpitandro filaminana azy hoe inona mba nataony amin'ny firenena nomboka izy ataoko hoe lieutenant ohatra. Hatramin'ny général anankiray tsy haiko na corps d'armée izy na division izy na brigade. Fa ny andro baikony izy tao anatin'izany. Na izy noho ny baiko, na izy noho ny baikony. Kale mitsangana ho an'le firenena tsy adidiny zany. Nefa izy napetraka fa hoe mandafarany. Iny zany tokony foanana le mandafarany. Hoe tsisy manda mihitsy ka. Mamaratana fotsiny ihany tsika. Inona ny zavatra misy amin'izao fotoana izao? Ny zavatra misy amin'izao fotoana izao neka nataremarika aza. Nataremarika. Tsy mahitsy. Hoe firy ny tena marary, firy ny maty. Tsy mahitsy io. Tsisy mangarary ty firenena ty. Firenena miaina amina zavatra kitanitany. Tsisy zavatra lojika. Tsisy trasina zavatra hitanao hoe ty normal be mpiara-mompona antoko amintsika raha tsy asa saina. Oviana no ny teny farany filohan'ny Repoblika. Dia nilaza fa hoe vaksiny. Ka mba fa nahazo tatitra ve nareo hoe hatraiza ny dingana vita amin'izao fotoana izao mikasika an'ilay vaksiny. Nefa fantatra fa hoe vaksiny ny vahaolana tsara indrindra. Fa ny ministry ny fahasalamana no hitanao miakatra eo amin'ny fahitalavitra dia miteny hoe reto avy protocole amin'ilay fanafody dia tsy maintsy tononinao ilay CVO. Raha fantatry n'olona fanasitrana anga CVO tsy nilanao nanonona an'ilay protocole monsieur le ministre. Lany tsy nisy io ary fampitadiavana ohatra ny EDR ohatra ka fantatry n'olona fa misy lafiny tsara sy mahasitrana. Fa matoa ny olona tsy rototra amin'ilay izy dia satria fantatry ny olona hoe tsy efikasy. Fa nareo no le resaka solelakisma foana dia tsy mitsangana mihitsy mba ho arofaniny zany eto amin'ny firenena. Fa manaiky fotsiny hoe tsy maintsy asiana CVO io. Raha mbola vidingana any ianao dia CVO aloha nomenanao. Fa rehefa ary amin'le efa forma mafimafy zany le izy dia efa forma grave dia CVO plus ndray no ao anatin'le protocole dia miova kely amin'ny voalohany izy azitro
dia miampy aspirine, dia miampy CVO dia tsy haiko vitamine C. Dia amin'ny faharoa izy miampy chloroquine, le azitro dia miampy CVO plus ndray rehefa avy eo. Zay ny akara le ministra fahasalamana fahita lavitra. Hanazavanao an'izay. Kakitsika. Firenena inona ary ty firenentsika ty? Le zavatra mampimemena ny olona rehetra nefa mitovy daholo. Fanafody hafa mihitsy ny tadiaviny, oxygène ny tadiaviny, herinaratra mandeha ny tadiaviny. Reo ihany ny zavatra teny tabataban'le olona. Dia hoe tsy ampy ny fandrina. Zay zavatra tadiaviny. Le ministra miakatra dia manazavanao an'izay protocole zay ny zavatra zavainy anao. Kivy ianao mijery anazy. Mody mangana fotsy ve ty ministra ty sa tsy mihaino sa tsy fantany inona le tena problème ry. Ny problème mila vahanareo androany dia ahoana ny ampy ny famelomanaina n'le olona sepitra. Zay ny problème n'olona androany. Sepitra le vahoaka malagasy, sepitra le aretina, sepitra ny amafisa ny fiainana, sepitra ny tsy faiza mitata ny tondra fanjakana. Zany ny zavatra mila vahaolana androany. Sepitra i vahoaka malagasy io monsieur le ministre. Aiza ny vahaolana an'izay? Mandra-pahatana ny vaksiny mila mivaha reo problème reo. Firy andro ve nareo mamahany zany problème zany? Ndray mandeha le président teny misy oxygène valonjato, tapitra tsy ny teny tsony. Tampoko mamy zavatra izy avy any toanaina, resaka chocolat, yaourt, inona tsy haiko inona, zay ny elefany avy any, mbola misy manao merci président ihany. Mampiteniteny foana mihitsy le vahoaka sasany. Tena mampiteniteny foana mihitsy fa ninan'inona ary tsika ty. Alora angamba zava le fomba fiasa eto amin'ity firenena ity fa aza atao ohatran'izany. Firenena rahamanana ity. Moka mba tsy fanabarabara. Nareo ary tsy sa manao filan-kevitry ny ministra koriny. Ao anatin'le izy tena rehefa jerenao le zava-misy eto amin'ny firenena, dia izy ianao hoe le vahoaka malagasy fe zany ao anatin'izany rehetrarehetra zany vompanafody ve sa tratrana fonoka sa ino? Satria ao anatin'ilay zava-misy maheno ianao zany ny zavatra mitranga ohatra maleriva zao nisy ny antso, misy manakana ane le razana etsebe enjy generaly Amady, dia kakabe zany ianao anatin'izany zavatra. Fe inona zany zavatra zany? Miady amapaty ve zany sy le gasiny ny hafarany ve? Raisina le fepetra fa tsy fata le fampiasana le fepetra kay zany mbola mila protocole koa ngamba zalahy. Hoe anao protocole mihitsy rehefa ohatra zao mandalo eto dia mahazo mandeha, dia rehefa ohatra zao dia tsy mahazo mandeha, dia rehefa ohatra zao rehefa akaiky ny président Marc Carvalho dia sakana. Lasa mieritreritra ohatran'izany zany sainao hoe fa inona zany zavatra zany? Lasa fanaparapahefana le izy ny hafarany. Za ho miteny an'izay mihitsy hoe atao foana. Sikiro hatrany amin'ny tena malikiliky azy mihitsy le vahoaka malagasy ho tezitra tsara fa mbola tsy tezitra tsara izy io mitabataba hitanareo any amin'ny tambajotran-tserasera io. Fa sikiro lalalina kokoa. Fa aza makalesina mihitsy. Manahirana anao ny zava-misy amin'izao fotoan'izao rehefa tena jerevana
tsisy zavatra mandeha. Niraisina ny fepetra mikatona ty katona ny atsy, tsy mianatra ny mpianatra tsy zao noatra n'izao. Inona zao ny fepetra raisiny le mpitondra mba mifanandrify amin'izany? Akatonao ny anjery manontolo, akatonao ny sekoly. Le anjery manontolo ane tadidio fa tsy mipetraka eto daholo na avety daholo le mpianatra ao e. Ny tanàna nefa akatonao. Ny fivezivezena zany mikatso fanindran-dalana amin'izay. Ahoana zany ny vatsin'ireo? Mpianatra fotsiny ohatra. Inona le fepetra raisina fanandrify amin'izany? Gaga zao nahita tany amin'ny tambajotran-tserasera hoe kamiao mitondra sakafo entana. Dia sakanan'ilay mpanakana simba eny an-dalana le entana satria zavatra hohanina le izy, sakafo. Dia simba eny an-dalana satria voasakana. Na le fampiarana le fepetra raisina na le fepetra raisina tematemaka ny fampiarana azy tematemaka koa tsy mifanindra an-dalana amin'le fepetra raisina. Matiantoka le olona amin'ny zavatra zay asa ataony ao anatin'izany. Raha tsy mitondra n'iny entana iny izy ny sakafo nefa dia tsy tonga any amin'le toerana tokony hitondrana anazy indray le famatsiana n'le sakafo sisisisisy. Zany zavatra rehetrarehetra zany mitambatra problème ty fitondram-panjakana ty daholo. Amin'ny tsy fahaiza miasany ty fitondram-panjakana ty daholo no miteraka azy. Zay moa safidy be iresaka. Dia araka le teneniko anareo hoe andro ny fanomezan-tsiny mihitsy zao dia manome tsiny zay. Manome tsiny ny mpitondra, manome tsiny ihany koa an'izay fanandrify amin'ny zavatra rehetra ahitana lesoko eto amin'ny firenena. Hatretontsika dia mametraka fanontaniana zany hoe raha tamin'ny andiany voalohany nareo mpitondra fanjakana nampiasa ny CCO dia amin'ity andiany faharoa ity zany inona zany ny système ampiasain'ny fitondram-panjakana? Entina hitrehana n'ilay valanaretina. CCO izy tamin'ino zay nametrahana fanontaniana moa natsangana tamin'ny arretesa décret tsy mazava mandrakity ny androany. Dia androany zany fitondram-panjakana mikarakara ny resaka Covid io dia amin'ny alalan'ny inona zany le rafitra entina hikarakarana an'ilay izy. Mila an'izany ny vahoaka malagasy avoay le izy asivy mangarahara. Fa ho takina aminareo zany. Zay no mahatonga antsika miandry kely fa nadiadina satria raha ny marina tamin'ity androany ty saika hitondra n'ilay lafiny ara-toekarena amin'ny fampiasana ny pipa sy ireo resaka rehetrarehetra mifandraika amin'ny fandaniana tato anatin'ny herinandro zay. Fa ndraso aloha mbola misy zavatra tsy feno kely izy dia ho fenontsika fa amin'ity herinandro ty tsika afaka manome an'izay tsara ihany ahafahantsika mametraka an'ilay hoe inona avy ilay zava-misy ara-toekarena eto amin'ny firenena tokony fantatry ny vahoaka malagasy. Satria tsy azo atao tompotrano miono ny vahoaka malagasy tsy mandady arona izay tokony hanaovany fitondram-panjakana tatitra ary tokony hafantatra ny fampiasana ny volam-bahoaka ihany koa. Fa amin'izao maraina izao dia hiaraka amintsika ihany koa ao anatin'ity fandarana ity namana mavitrika Andrenjato izay zokobe eo amin'ny asa fanaovan-gazety. Izy dia ho ampidiritsika amin'ny alalan'ny Antsoatarby rehefa avy eo hitondra ny fahitany ihany koa ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny. Mbola maro koa ireo namana solomam-boaka izay mbola hiditra eto rehefa avy eo hitondra ihany koa ny fahitany. Fa iny fanokafana iny dia nafatoko tanteraka tao anatin'ilay tao hoe fifandraisan'ny sivily, ny vahoaka ary mpitandro filaminana sy ny hetsika rehetra nisy teto amin'ny firenena hatramin'izay. Ka ngamba mazava ny mikasika an'iny fa tsy hisy any nofinofy resaka mpitandro filaminana intsony raha pitsy mikasika no avin'ity firenena ity fa dia apetraka amin'ny mpanao politika fanaovana politika ary amintsika vahoaka ny mijery ny momba antsika. Raha misy zavatra tiantsika hovany eto amin'ny firenena dia tsika ny mila mitsangana fa tsy miandry mpitandro filaminana.
fa rehefa tsy tsika no mitsangana dia tsisy nininona miovy eo zay tadidio fa io miankina amintsika ihany ka apetrako mazava iny a mba tsy siny le resaka sahondresaka be da be makatsy makare misy an'izao atsy misy an'izao ary tsy zavatra tsy lasa lavitra zany fa zavatra resaka eritreritra any ambadika any fotsiny fa tsy mitombony zany ary aloha tsy andotona an'le sehatra politika amin'ny ankapobeny fa dia aloha ny mpanao politika no antsehatra amin'ity tontolo politika ity ary efa safidy anao an'izany ny mpanao politika dia adidiny sy andraikiny zany efa ao amin'ny antso tarby ao a ny mpanao gazety Zokobe Andrenjato Fonson raha ohatra ka maheno ianao Zokobe dia afaka miditra avy hatrany miarahaba anao amin'izao maraindraina ny alatsinainy zao manambotra ny fiaramanavety efa nataony honorable teo mila mahay ny rouage de l'État, de l'administration, des finances, de l'économie et du social izahay vao tokony tantana ny repoblika ny olona iray raha zany dia manaonao foana ary mamono vahoaka io no atao hoe politika tsy vola foana no atao hoe mitondra fanjakana fa ny vola dia mijanona ho fitaovana foana ny hevitra no mampanankarena ny tontolo politika amin'ny tany iray izay mandala amin'izany atao hoe demokrasia izany rehefa lany hevitra dia lany aiky tapidalakale ary mikatso ny raharaha-pirenena mitonantonana ohatry ny voan'ny tamberitany ny mpitondra fanjakana ary zay miatra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny tokony ho vahany hidiny ny tokony ho velominy finoiny ny tokony harovany enjehany ny tsara rehetra lasa ratsy sy maloto eo mason'ny mpitondra rehetratra ny tamberitany lany rava ny fifampitokisana versana ny feom-bahoaka feon'Andriamanitra satria feo hafa no feon'ny mpitondra fanjakana adininy fa tany masina ity tany ity izay miringiringy eto dia mitsikasina ho azy eo ary potraka tsy nisy filonanana eridritra ohatran'ny filorajoelona teo am-panombohana teto Madagasikara saingy maika tsy faingana ny filohandrin'Irina Rajoelina tokony ho tamin'ny 2020 ny volana janvier 2024 vao nianina ny tenany fanarosony ho ny 2020 ny volana janoary 2024 izany fianianana izany angamba mety ho sotasota tamin'ny mpitondra par intérim Rivo Rakotovao na koa mba tsy latahany tesinoara eny am-pelatanan'Andriamatoa Rivo Rakotovao ary fantatra mazava fa tsy te hiresaka intsony tamin'ireo mpitondra teo aloha ny Florajoelona no maro tao an-tsainy tamin'izany fotoana izany zay no nahatonga ny nomination an'i Madeleine Ramaolomiaso izay tsy nandalo kory teo ambany mason'ny mpitondra par intérim Rivo Rakotovao nefa notendrena ho lehibe ny mari-voninahim-pirenena izany rehetra izany dia azo heverina fa andrakofana ny mety ho firesahana ny fanasarana fitaovam-piadiana mahery vaika antsokosoko ny fiatrehana ny maro karavalomana na lasa lehibe ny antoko-panohitra izao mipotra alohan'ny fotoana ny raharaha doublon maika tamin'ny ordonnance hakana ny fahefan'ny anteny mera-pirenena ny filoha Andrinirina Rajoelina tamin'izany fotoana izany ary diso tamin'ny artikla noraisina mihitsy raha tokony fandravana no natao dia mitombona tsara amin'izay fotoana izay itorohevitry ny CENI amin'ny daty fifidianana tsy mila mandray ordonnance hitantanana ny firenena ny ordonnance rehetra noraisina nefa dia namatotra avokoa saina mpandalovina akory ny anteny mera-pirenena sao tonga bonheur ny débat politique dia nasaina no amarinina tamin'ny alalan'ny HCC
ny maha-constitutionnel ny toe-javatra rehetra. Dia lasa ny interprétation izay maro tokoa sans base juridique. Littérature no fomba fijery sy famaky ny interprétation rehetra nataon'ny HCC tamin'izany fotoana izany. Ny LSR na loi de finances rectificative 2019 dia nambara tamin'izany fotoana izany fa tsy mila ratifiena na dia fantatra fa loi organique io. Ny faheofana lasan'ny filohan'ny repoblika nefa tsy mahazaka an'izany. Simple la loi no azony atao. Diso ny filoha ohatra tamin'ny filazana ny momba ny chef de région dia hamarinina araka ny interprétation an'ny HCC fa mety ny hoe gouverneur. Mety ny hoe filoha mahazo manampy candidat solomavambahoaka. Ny filoha mahazo miteny fa tsy ahazo fanantina ny Antananarivo renivohitra raha tsy inaina an'ilay citoyen no lany eo. Noenjehana farany dia zokiny ny Sénat tsy ilainy, oravany, mandany vola, tsy nomena ny haja amam-boninahitra, tsy nomena vola, sy ny sisa, sy ny sisa. Kinanjo natao anterisetra ny fifidianana sénateur. Na ena 80 isany fa ny vola betsaka noho ny teo aloha no natobaka ho an'ireo izay lany. Maro ny fampanantenana nafafy fa dia ny teo ihany ny teo. Maro zany hoe miamiza, Paris, tanamasoandro, autoroute, ramoay, téléphérique, rano, jiro, IEM, sy ny sisa, sy ny sisa. Natsangana ny fond souverain tao amin'ny présidentin'ny république. No heverina fa azo atao no mandrafika izany ao amin'ny présidentin'ny république eto Madagasikara dia hitobaka aty amintsika ho azy ny vola ao amin'ny fond souverain manerana amin'izao tontolo izao. Ny lanady hatramin'ny FMI tahirim-bola iraisam-pirenena tsy fantany fa ny FMI ny tompony vola eto ambonin'ny tany. Ny lanady ny frantsay tsy fantany fa zone d'intervention française i Madagasikara. Ny lanady ny OMS mikasika ny vaccine tsy fantany fa ny firenena mikambana no fikambanana maro lafy multilatéral mifehy amin'izao tontolo izao. Na i Donald Trump azy resy no mitaim-bava diso tafahoatra. Tsy fantany fa tsy mahazo mitoko teny fantatra eto amin'ity Madagasikara ity satria ny kolotsainantsika mitady ny sahaza, ny antonony, menamena fa tsy mena, fotsifotsy fa tsy fotsy, angambaina avokoa izay lazaina fa matahotra ny handainja. Ny marina mantsy tsy misy afa-tsy Andriamanitra. Marina tamin'ny lasa, marina ankehitriny, marina amin'ny ho avy. Ny rariny no azo iainana satria tsy odrano. Ny hitsiny no takatry ny maso satria fahazamana. Iretintsika fa ny fitondrana vaovao ny vahoaka malagasy amin'izao tsika miteny izao dia tsy mahazo mitoko teny fantatra. Tsy vola foana no dikan'ny fitantanana ny firenena fa fandraisana fehipetra sahaza, fehipetra manentana misy atao, fehipetra miteraka vola fa tsy vola miteraka fehipetra. Fa raha ny fijery azy dia lany vola izao fanjakana mijoro amin'izao tsika miteny izao satria izay fanapahan-kevitra rehetra raisiny dia pokaty avokoa satria vola no mamarotra ny fehipetra. Manjary mandainga ny mpitondra, indraindray milaza fa efa ao ny volan'ny bourse ny université, indraindray milaza fa ny digitalisation no antony tsy mampivoaka ny vola, indraindray ny filohan'ny université tena fampangalatra, indraindray ny vola efa tao hatramin'ny volana jolay tamin'ny taondata fa tsy vitany namoaka azy, diso zany mitantana ny université rehetra eto Madagasikara. Ny paramètre tsy voalohany vola nefa dia izao indray dia miezaka mampiditra piasa andeha isolo ny asan'ny paramètre ny fanjakana. Ny mpanao travaux de cantonage tsy voalohany volany ny efa volany izao, ny mpandraharaha nanampy tamin'ny tosika sy ny vatsy nataon'ny fanjakana vakivava, ny mpanao asa tena mifafantiony maro no tapaka lalandra, tsy mahaverina volan'ny banky, manampy trotraka ny valanaretina, tsy mampy fahalemana ny ambany lanitra,
tsy mahavita ny andraiky mintsony ny ray aman-dreny isan'ny tokantrano 5 tapitrisy eto Madagasikara, ravan'ny tokantrano maro, ravan'ny fiarahamonina, ravan'ny fihavanana, ravan'ny firenena. Raha fotsy-beverilona isika mianakavy miandry izay higatonany. Ny dikan'izany dia miandry eo an-tokonana izay mbola manana lavatrano, izay tsy manana dia miandry eny an-tokotany rehetra sy ny arabe rehetra eny. Ary rehefa migadona ny fanoto, izany hoe midoboka, dia samy mahafantatra ny feon-daonany izay vao miazakazaka mamerina ny fanany ny vahoaka malagasy iray manontolo. Asa izay hitranga fa samy velonaina, velomatoloko. Antsika rehetra amin'ity maraina ity indray ary manokopokopatànana ho antsika rehetra indrindra fa ianareo marary amin'izao fotoana izao izay hirariana ho sitrana soamatsara. Mbola mamerina ihany koa ny fiaraha-miora ho an'ireo rehetra fianakavian'ny maty izay lavin'ity aretina ity, fa na ny tsy lavin'ny aretina ihany koa ara, satria maro dia maro amin'izao fotoana izao ny fantatritsika fa misy olona maty etseroa na any amin'ny toerana inona na any amin'ny toerana inona, na faritra avy na faritra iva, kanefa dia tsy fantatra mazava hoe maty ny inona ilay izy. Raha ny fitantaran'ny fianakaviana matetika dia hoe ny symptôme ny aretina Covid, kanefa moa ireny olona maty any an-trano na any tanàna reny dia tsy misy fitondram-panjakana afaka manao recensement ary tsy afaka ampidiriny zareo na hoe tsy ampidiriny ao anatin'ireny isa ofisialy izay avoaka isan'andro ireny. Ny zavatra misy fotsiny aloha dia fantatritsika hoe mamely mafy ny aretina, tena mamely mafy le aretina Covid-19. Mahery izy hatreto, tena mahery, satria tsy mifidy niza maty, niza marary, fa na olona inona toerana misy azy, na sarangan'olona inona ny misy azy, na fotom-pinoana inona, dia samy tratran'izany daholo amin'izao fotoana izao. Ny fitandremana fotsiny no ho ataon'ny tsirairay ary samy mailo amin'izay fiarovan-tena ny tsirairay izay, miaro ny tena aloha izay vao afaka miaro ny hafa. Ka manoloana an'izany zavatra zany no tiako hitondrana ny teny androany. Isaorantsika be dia be ny namana nitondra ny heviny teo, ny namana Zokibe Ndrenjato, satria na dia tsy mifankahita ary izahay na tsy mifankahita tava ary dia afaka mifampiresaka ihany, satria izay le teknôlôjia izay misy eto amin'ity firenena ity, eto amin'ity izao tontolo ity. Fa raha tsy nisy ny teknôlôjia dia sarotra ho antsika ny fampita vaovao, sarotra ho antsika ny malala vaovao, fa indrindrandrindra ry ametetritsika amin'ny TVM na ny RNM sy ireo ainao manjery izay misolelaka fanjakana sy miasa ho amin'ny fanjakana ireo. Ny zavatra misy tao anatin'izay sabotsy lahady, tao anatin'izay weekend izay, dia alahelo, fitarainana, ary na ny tena ary moa dia tsy maintsy tohina foana ny fo rehefa maheno zavatra mitranga. Tamin'ny sabotsy dia maro ny namana, ny havana izay nitady vonjy, nitady fanafody. Ary everiketo ny teniko androany, teninay tamin'iny herinandro rehetra iny, hoe nilaza ny filoham-pirenena fa dia mamay-poana ny fanafody izay edina amin'ity Covid-19 ity. Lazaina fa mamay-poana ny fitsaboana ny olona voan'ny Covid-19. Dia averiko eto ny teny, ary tena assumeko tanteraka mihitsiny, satria tsy marina ny voalaza ny filoham-pirenena. Zay raintsika miteny hoe
mandainga fa za dia manizingizina eto ary everiko eto ny zavatra ty voalazako tsy marina ny lazay ny filoam-pirenena fa maimaimpona ny fanafody ara tsy misy ary zay teneniko zay vavolombelona satria nitady fanafody nanomboka tamin'ny sabotsy maraina lahady tontolo fianakaviana mifanesi nitety farmasia nitety hôpitaly-mpanjakana nitety hôpitaly zay ahafahana mijery fanafody sao dia mba misy ahafahana mifampindrana any fanafody zany ny zavatra misy amin'izao fotoana zao Lovenox io moa zany nisy conseil des ministres natao tamin'ny larobia dia milaza fa hoe maimaimpona ny Lovenox maimaimpona ny azithromycine maimaimpona maniabesis maimaimpona ny fanafody zay anaovana hitsabonandreo marary reo fa na ny pharmacie zay andoavam-bola na any amin'ireo grossiste mamatsy ny pharmacie ireny ary efa tsy misy tsony le fanafody eo ihany koa moa misy manararaopaty ao anatin'izay manararoatra satria zay no everiny fa mahasoa anazy fantatritsika rehefa tsy mahasoa zany manararaopaty zany satria ain'olombelona no vonjena ary ain'olombelona ny lalovina izany no davana tombontsoa ka na iza hoy aho satria misy olona ao anatin'ny fitondram-panjakana ihany koa malala n'le réseau amin'io resaka fanafody io tany anatin'ny conseil des ministres ny teny eo sazina daholo zay tratra manao an'izany business zany fa teneno aloha ny ao an-tranonareo teneno aloha ny ao anaty fitondram-panjakana ireo tompona ndraikitra rehetra alalino tsara mihitsy ny zavatra misy ary efa teneniko eto foana tenenina eto foana fa ny taratry ny fomba fitondrana no hita aty ataon'ny olona aty amin'ny rafitra rehetrarehetra tanatohatra rehetra misy ka averiko eto tsy marina ny zavatra voalaza fa misy ny fanafody ary maimaimpona ny fanafody tamin'ny sabotsy araka ny teneniko tao dia isorana daholo ianareo rehetra zay namaly ny antso satria nanao antso mihitsy tany anatin'ireny tambajotra serasera reny isorana ny teknôlôjia satria amin'ny alalan'ireny tambajotra serasera rehetra reny no nafahana ny fanampy sy namonjy ain'olona maromaro mihitsy fa tsy hoe olona anaray fotsiny satria fantatritsika fa na dia hôpitaly mpanjakana ngeza be lehibe ohatran'ireny be felatanana reny ary dia ny fidina ny oxygène tsy misy ny fanafody tsy misy ao amin'ny pharmacie ary na ny dokotera ary dia débordé tanteraka tsisy intsony na afaka manome an'ireny ordonnance reny tetezina daholo ny pharmacie rehetra araka ny teneniko eto tsy olona ray tsy olona roa fa eto moa zany dia ohatran'ny lasa fandatsana sanatry mivava le zavatra tenen'ny solombavam-bahoaka zay nandrainjara tao anatin'le resaka nataony natao tombe compte misy mihitsiny nlazainy fa tamin'ny sabotsy maraina dia nisy fizarana pak na sachet misy fanafody hozaraina amin'ireny hôpitaly-mpanjakana reny ny teny mihitsy hoe manaova ianao mi-intervenir mandraisa andraikitra mihitsiny raha zay ny zavatra misy ary isorina anao raha ohatra ka navita zay tsisy tohany mola izy satria fantatra fa tsy nisy zany zavatra zany ary zay fa manandalitra ny olona zay olona efa marary olona efa mbava hoan'ny fahafatesana no mbola asaina mandeha mitady fanafody na ny fianakaviana le olona marary mitaitaina isan'andro mitaitaina isa-minitra hoe mbola velona ve za afaka adiny ray afaka tsasakadiny fa olona marobe maty tao anatin'izay weekend zay andro amin'ny maraina vao manokatra telefona karazan'olona maty misy mpivady maty ny covid daholo zany olona zany ny rangahy maty ny alina raha matoa maty ny maraina maty be dia be fa eto moa zany mampalahelo ny zavatra mitranga satria ny filoham-pirenenantsika lasa ny ala sasatra aloha lasa ny ala sasatra any nanakao hoe fa ny vahoaka miala sasatra any misy anazy any tsy miala sasatra fa mialaina fitondram-panjakana mpitondra fanjakana miala sasatra ny vahoaka mialaina zany ve dia mba normal zany zavatra zany mba foninina loatra le ao anatin'le mpitondra fanjakana fa ny zavatra ataony dia oeraoera foana ary raha mba mandeha ohatran'ireny nareo azo eritreretina azo micomprendre raha ny vahoaka raha ohatra ka miteny hoe saturé be tsy zaka ny sain'le filoham-pirenena ntsony le fitondrana ny firenena dia hoe aleoloha izy akasaina tsy manina raha ohatra ka mahasamy teny an'izay fa le mbola atao oeraoera indray dia hoe miala sasatra engany mba tsy hiala zavatra hafa dia manao oeraoera manao blinblinna indray dia toanaina no resahana indray eto hoe
mizara toanaina ho an'ireo olona rehetra zay marary any amin'ireny CTC reny. Zay le zavatra mahavariana hoe zay ny takatry le filoham-pirenena. Raha ohatra moa zany io le association mivato no manao an'ireny zavatra ireny dia hoe tena akasitrahana raha izay. Fa le filoham-pirenena miditra ao anatin'izay toanaina no lazaina fa zaraina amin'ireo olona reo. Rehefa jerenao le zavatra ny olona marary amin'izao fotoana zao dia fanafody no ilaina, oxygène no ilaina. Dika reny ke tsy zaza mianatra nao alefa any ampianarana le olona marary, alefa hitsabotena izy any amin'ireny toerana rehetra zay ahafahany mitsabotena reny any amin'ireny CTC reny. Tsy fidin'ny olona marary no mandeha amin'ny toerany reny. Raha afaka niaritra tany an-trano izy dia niarika tany an-trano, fa mitady fahavelomany reny olona reny. Ary ireo mpiasa fahasalamana rehetra araka ny tenenitsika tamin'iny herinandro iny dia fa manao ny ainy-tso zavatra. Marina fa misy ny kizitina, misy mikitakita, misy miavinavina, fa afaka miala amin'izany koa ianareo. Mba sio tsikitsika, mba sio famparirezany, na ny mpitsabo na ny tsaboina. Fa le goûter aterina ho an'le marary kosa aloha dia reny zany le tao mbola hors sujet ihany. Zay rehefa miara-miasa ny andian-jazavavy sy andiam-behivavy lava tsy afaka mieritreritra zavatra lavitra. Fa ohatrany hoe andeha natitra ny zanany any am-pianarana izy dia manatra goûter, yaourt, chocolat, tantely. Ny ankapitsan'ireo olona marary manana fahasarotana na hoe olona marefo ireo be dia be ny diabetika e. Tsy mihinana an'izany zavatra mamy zany. Sanatria mivava ohatrany mamosavy. Raha zavatra mamy no andeha terina amin'ny olona tsy mihinana siramamy. Fa zay ny hitan'le fitondram-panjakana, hitan'le filoham-pirenena hoe andeha anaterana goûter le olona. Tsy goûter no ny zavatra nresahanay teto ary tsy goûter ny tadiavin'ireo olona reo. Mariny rehefa mety azonareo mamay-poana na mety midangana ihany koa tamin'ireny mpanompandraharaha mpanao an'ireny zavatra ireny. Fa fantatra fotsiny na dia mila magnésium mara ty vahoaka malagasy ty, marina fa misy pénuriena magnésium amin'izao fotoana zao. Afaka mihinana akondro, afaka mihinana voankazo, zavoka sy ny sisa. Fa ny zavatra misy kosa dia le hoe tena à côté de la plaque le goûter omenan'le vahoaka. Efa teto nge efa nanao nampaneno lakolosy hoe le vahoaka marary amin'izao fotoana zao amin'ireny centre de amin'ireny hôpitaly mpanjakana sy zavatra ny sokafana rehetra andraisana marary reny. Fa na sakafo ara tsy misy intsony, tsy misy mihitsy moa hatrany voalohany e. Kanefa tamin'ny conseil des ministres farany teo dia nosakananareo hoe tsy mahazo arahany mpanaraka intsony ny olona marary. Ny paramedy tsy efa nitenena teto hoe nataonareo amin'ny fanaovana tsy tokony hanaovana anazy reny paramedy reny tamin'ny taona lasa iny. Zao tsika hita tsara fa ilaina tanteraka amin'ny paramedy. Dia manao zavatra kitanotano, manao zavatra kitoto, ian'ny zavatra atao avy eo. Tadidio tsara Andriamatoa filoha Ramatoa première dame. Ianao mba hiverina ihany olona nahita fahaizana raha mihoatra ny vadinao. Mba eritreretina ihany fa olona sensé par rapport amin'le manodidina ny vadinao, manodidina an'le mpiara-miasa amin'le vadinao. Fa aza manaiky taritina zavatra ohatr' zao fa mba eritreretina hoe reny mpianakaviana manany fondreny zany. Fa tsy ny CTC rery ngeno misy marary. Misy daholo ny toerana rehetra. Fa tsy reny zavatra terinareo reny no ilain'le vahoaka mijaly amin'izao fotoana zao. Azonareo atao manafatra fanafody farany aingana. Azonareo atao miantso vonjy amin'ireo partenaire rehetrarehetra zay misy na eto Madagasikara na ny ivelany. Fa maninonareo rehetra no mitamatama miandry, samy miandry le déblocage le vola manaraka indray, le vola natokana ho an'le Covid, les mesures d'accompagnement moa zao tamin'ny taona mafy ny aretina ny ady tamin'ny aretina. Fa mafy intelo ny efatra voeniny noho ny tamin'ny herintaona ny valana aretina amin'ity taona ity. Ny mesure niraisina tamin'ny herintaona na iray ary tsy misy. Fa aiza daholo le vola. Aiza daholo nanaovanareo an'ireo vola rehetra ireo.
ary zay mbola miteny mbola misy vola be dehibe, misy nefa débloqué, misy ny tsy mbola débloqué. Ary zay no mampanahy anay ary mampiteny anay eto amin'ity fandarana Miara Manonja ity, mampanonja anay ary mampanonja ny fianakaviany marary, fianakavian'ny olona rehetra sahirana amin'izao fotoana zao, fa tena adino tanteraka mihitsy fa ao anatin'ny fahasahiranana ny vahoaka malagasy. Mila mihinan-kanina, mila mihinam-bary, mila mihinana legioma, mila mihinana voamaina, mila mihinana zavatra mahamafy ny aina, manamafy ny immunité ny vatana tsirairay. Fa aiza daholo zany? Aiza daholo zany zavatra mitranga izany amin'izao fotoana zao? Lozanareo miala sasatra ny anakao. Zany hoe tsy maintsy ampisehoana an'le olona le izy. Zay teto tamin'ny zoma dia niteny hoe mivoay ianareo mpitondra fanjakana ao anatin'le tour d'ivoire, mivoay ianareo anatin'ny lapa volamena anareo io, mivoay ianareo anatin'ny fiarakodia tsara tarehy anareo reny, mandehana tongotra mba mijery ny zavatra misy, ny zava-misy, ny réalité iainan'ny vahoaka amin'izao fotoana zao. Gaga tamin'ny sabotsy nandeha teny amin'iny toerana fenotsena rehetra reny, na tany Analakely, na teny Ambohipo, nisy toerana maro zay nale zay feno olona. Fa isika koa aloha dia ohatrany hoe mahatsiaro mihitsy ny hoe délaissé tanteraka, livré à nous-mêmes. Tsy misy olona intsony mba afaka mieritreritra hoe tokony mametraka ary foana iny cache-bouche iny, satria na ny olona miaro tena ary amin'izao fotoana zao dia tratry ny aretina. Baika moa fa itsika tsy miaro tena, satria le mpitondram-panjakana dia nanao foana hatramin'izay hoe misy ny CVO maro io dia ataon'ny olona tsinitsinina amin'izao fotoana zao, tsy toteny intsony ny mpitondram-panjakana hoe misy tokoa ny aretina. Ary na misy ary ny fanentanana amin'ny ainao manjery isan-karazany na amin'ny petadrindrina sy ny sisa rehetrarehetra, fa ny olona rehetra amin'izao fotoana zao dia maro no mahatsapa fa be dia be ny olona tsy manaraka an'izany geste barrière zany. Aza miandry tonga mbiankoditra re, aza miandry mbiankoditra re aretina. Misy olona maro be maty isan'andro, ary le isa mivoaka isan'andro io moa zany dia mahalasa saina mihitsy, satria raha miteny ny isa ofisialy dia hoe raha manao test 1200 ohatra dia ny 519 amin'izay dia olona pozitif daholo. Raha atao zany ny salanisa isan-jato zay kapobeny tao anatin'izay herinandro zay dia manodidina ny 37% na entre 37 et 40% ny salanisan'ny olona voan'ny Covid-19 eto Madagasikara. Zava-doza be zany. Efa tsy miandry eo anao test intsony ny olona fa tonga dia miditra amin'ny fitsaboana raha vao misy ny symptôme, ary zay no toromarika ny mpitsabo. Fa rehefa mahitsitsika hoe manakaikaiky ny 37% à 40% ny salanisan'ny olona voan'ny Covid eto Madagasikara, tsy ho ela zany dia ny atsasa manila ny vahoaka malagasy ho tratran'izany. Farafaratsiny ny amin'ny toerana rehetra izay ahitana ny valana retina ary manodidina ny 20 amin'izao fotoana zao, 20 ny isan'ny faritra zay tratran'ny Covid-19. Akoatra ny aretina hafa zay mahalasa saina hoe misy ny fièvre de la vallée du Rift, mikasika ny biby fiompy sy ny omby, ny osy sy ny sisa, zay mifindra amin'ny olombelona ihany koa, zay zava-doza ihany koa, any amin'iny ny olona maty ny Covid ihany koa. Ny olona lazaina fa maty ny tazomoka any amin'iny faritra any midongo du sud iny. Malasa saina moa hoe tena paludisme maro no anana. Fa le fitondram-panjakana ao anatin'izay tsy hitanao hoe inona ny tena zavatra raisiny, inona ny tena zavatra ataony, fa tena mampiseho impuissance totale ary mampiseho défaillance flagrante. Raha zany ve moa ny filoham-pirenena
mahoana trehany zao voina manjoany firenena zao dia mbola hoe andeha hiala sasatra anao vakasa kely aloha makaina aloha izy menakavy mbo rary ny ve zany mbola manaiky an'izany mbola mieritreritra an'izany hoe ohatrany tsy misy amanazy manao zay anykoanina samy mandeha samy mitady amin'izao fotoana izao ole retsy fa inona ary ty manjoany ty firenena malagasy ty raha ny salanisa resahana teo araky ny namana rehetra zay manao fikarohana sy manao katsika positivité zany salanisa ambony indrindra amin'ny olona voan'io valana retina io tamseho nefa tsika ny farany gisitra indrindra raha ka fepetra raisina dia gisitra indrindra satria zay tanga izay ohatrany hoe tsy alarmante ny situation tsy mataitra ny situation sanitaire misy eto Madagasikara any ivelany ihany miazakazaka daholo ny fanon'ny firenena rehetra mividy vaksiny ho an'izay tsy ao anatin'le mekanisme Covax fa Madagasikara hatramintsika amin'ny teny zao tsy hay hoe inona no manafatra vaksiny amonjena nyity firenena malagasy ty vous êtes défaillants, vous êtes des incompétents, bande d'incompétents, vous êtes des bandes vous êtes incompétents daholo ianareo mpitondra ao mamon'olona ianareo ary efa miteny hanao zavatra efa manomboka misy izy io eny amorony arabe rehetrarehetra ny fanamboarana vatapaty amin'izao efa manomboka misy io any amin'ireny barrage sanitaire sy barrage sécuritaire rehetrarehetra mivoaka amin'ny faritra reny efa mandohalika mitalao ny olona mitondra razana ivoaka amin'izao fotoana zao mahavaky fo mijery an'izany zavatra zany marina fa hoe nisy fepetrany raisina hoe raha olona voan'ny covid tsy azo efa alevina ny ivelany ihany fa tsy maintsy alevina ny eto amin'ny toerana zay nafaty azy fa tsy fantatra intsony ia satria be dia be ny faritra any amin'ireny faritra iva reny any amin'ireny faritra tsy misy hôpitaly reny no maty any an-trano ny olona tsy hay intsony na matin'inona ary efa manao isa ofisialy nareo le olona marary ohatra marary fo nidirana any hôpitaly sepitra be nampidirina ao amin'ny réanimation contracté virus mahazo aretina mahazo covid-19 izy miditra amin'ireny hôpitaly reny dia tsy isainareo hoe matin'ny covid fa lazainareo fa maty ny areti-po ny olombelona rehetra nge rehefa maty dia arrêt du cœur daholo zay no lasa malaza amin'izao fotoana zao tsisy olona maty ke hoe tsy mijanona ny fony fa izao zay olona maty rehetrarehetra dia lazaina fa maty ny zavatra hafa satria tsy voatily satria izao maketsy makeroa ny olona marary raha amin'izao fotoana zao raha vao misy symptôme dia efa déconseillena hoe aza mandeha any village voire intso fa mandana tonga dia manao traitement ary mandeha any ianareo makary amin'ny toerana ary fa ary misy oxygène la ny andro mitety hôpitaly amin'izao fotoana izao mitady oxygène fa maty any anaty tomobile maty any an-dalana fa ny zavatra hitan'ny olona rehetra fotsiny dia zao hoe le fitondram-panjakana hoia ny fitondram-panjakana marary ary nareo no tena tratra ny forme grave ary zay mahatonga nareo rehetra tsy tafetsika io mila oxygène ianareo ny vahoaka malagasy ny fidy anareo no afaka mamay oxygène aminareo fa rehefa vonoanareo toy izao koa le vahoaka malagasy dia miala tsiny manonjy izy amin'izao fotoana izao hoe sorony aminareo oxygène amena anareo io ary io hitantsika foana hoe rehefa mal élu ny filoham-pirenena taditsika tsara tamin'ny fotoam-pifidianana be dia be ny resaka
doublon 1 million 200 000 voix azo maimaimpona tamin'ny doublon nefa ny elanelam-bato teo amin'ny filoham-pirenena ankehitriny sy ny filoravalomanana dia teo amin'ny 500 000 voix 10 mihetsy latsaka kely de normal be am'izao fotoana zao comprendre tsika azotsika am'izay hoe maninona no milangilana le fitondram-panjakana satria nisy ny doublon zay nanampiana ny isam-bato ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao fa mbola tao anatin'izay ihany koa ny taux d'abstention ny olona tsy nifidy maro be noho izany kely de kely ary vitsy de vitsy ny olona mifidy an'ny filoham-pirenena ka am'izao fotoana zao isaina miratsan-tanana ny olona miaro ny filoham-pirenena na any anatin' reny tambajotra serasera reny na le miakatra tele isan'andro san'andro lasa vitsy le olona tsy anankiray tsy ihany lasa miazakazaka miteten'izao tele rehetrarehetra zao reo olona reo mbola tratra farany oriana eo satria ny alahelon'ny vahoaka alahelon'ireo olona rehetra marary am'izao fotoana reo marary izy aloha zao a mitsabo ny havana izy aloha zao a mandevina ny havany aloha izy zao fa le jour izy afaka manao ny fanonjana le jour izy afaka miara-manonja miaraka amintsika de tsy ho zakanareo zany ary araky ny teny namanay fidèle teo aloha teo itsika tsy miantehitra amin'izany resaka hoe mpitandro filaminana zany satria teto tamin'ny herinandro iny de nyteny hoe ny any sisa mitazona ny hoe fitondram-panjakana io dia ny mpitandro filaminana tsy ny mpitandro filaminana rehetra kory fa misy sasatsasany zay mahazo tombontsoa ao zay manao ny aintso zavatra tena brosy kiraro farak'izay maximum mitaty raikiraiky rakena farak'izay maximum misolelaka farak'izay maximum ohatran'ireo solombavambahoaka sasasasany zay mbola misolelaka mbola ohatran'ireo ministra sasatsasany zay mbola misolelaka tadidio tsara fa misy fetrany io misy fetran'izay zavatra ataonareo io taiza mbola misy eto amin'ny eran'izao tontolo zao hoe ny vahoaka am'izao fotoana zao mifanampy tamin'ny sabotsy ia dia nanao antso tany anatin'ny tambajotra serasera ny tenako amonjena ain'olona mivady zay hospitalisé ao amin'ny hôpital-mpanjakana tsy misy fanafody tsy misy oxygène tsy misy lovenox nefa ilaina maika ny lovenox satria ahina hoe mandry ny ran'ireo olona ireo amonjena ainy fa ny zavatra nafinaritra zay isorako any reo namana rehetra ao anatin'ny tambajotra serasera nisy taminareo a ny name mamaimpoana isorana irapo iratsaina na afitrolony ianareo na afitrainy ianareo nisy taminareo a napindrana hoe manana izahay manana anakefatra izahay manana anakenina izahay ampindraminay aloha tsy amidy fa rehefa mahita solony ianareo dia avereny fotsiny anay nisy a nanana tany an-tranony tany namidiny tamin'ny vidiny mora misy name mamaimpoana ary mbola name fanafody hafa ihany koa toy ny aspirina sy ny sisa hoe raha sanatry mivava tsy mahita lovenox isorana irapo iarantsaina nareo ary tena amprisina mihitsy ny fifanampiana tena ao aminareo ao amintsika rehetrarehetra reny a le fiainana kristiana mifanampy ary mizara fitiavana fa le hafa le raha zay le mitory fa lehibe ny fitiavana ny lehibe indrindra any ambavafo mitsipaka ataontsika lazaina mitety teleny solobavambahoaka sasany hoe tsy marina hoe nisy maty tsy marina fa hoe tapaka ny jiro tany amin'ireny CTC mamasina ireny dia sahanao ve raha matoa solobavambahoaka no miteny an'izany manambanimbany ary manao tsinitsinina ny maty manambanimbany ny fianakaviana ary manao tsinitsinina reo marary rehetra reo adaladolo zany reo olona rehetrarehetra mitemoigner ary nakasary mihitsy hoe maty ny jiro tapatapaka ny jiro na ny atoandro na amin'ny alina na amin'ny atoandro ary ange tapaka ny jiro fa tsy hita hoe maizina satria mazava ny andro e fa ny oxygène ange maty e de sahanao no miteny an'izany tsy miantsotody a tsy antsotody amin'ny zavatra mitranga ohatr' zany amin'ny hoe hitranga aminareo zany zavatra zany tadidio tsara fa Andriamanitra mamaly ny zavatra ataonareo amin'ireo olona ireo Andriamanitra mahita ny zavatra ataonareo amin'ireo olona ireo mafy zany mahita an'ireo olona hoe mitotototo naiza misy tonga hatrany ivato misy mitotototo hatrany any atoerana zay lavitra faraka lavitra zany hoe mbola anatin'ny faritra nalamanga ange zany manjakandrina zany e
mitotototro atraiza ireo olona ireo mitady fanafody ary enonay raha hatramin'ny concentrateur d'oxygène tonga teny amin'ny seranana dia ny confisquena fa hoe alainy fitondram-panjakana fa omena ny vahoaka malagasy dia okare izay le bizinanareo hoe le bizinareo hoe manana fahefana dia afaka amin'ny confisqué hatramin'ny ED1 nanaovana resa be teo amin'ny tambajotra serasera hoe nalainy fitondra fanjakana zay nge malala tsara misy ministre misy secrétaire d'état mitsabo tena ary makany amin'ny Andriamatoa Edmond misy officier maro misy mpitandro filaminana misy tompona ndraikitra ambon'ny firenena mitsabo tena amin'ny alalan'ny ED1 io ary makany any Andriamatoa Edmond fa eto moa zany reny loetina resaka politika indray le izy amin'izao fotoana zao dia mahavariana hoe Miara Manonja indray hono ambadika ny Andriamatoa Edmond tsy antsony le olana efa ampiny nanaovanareo any resaka politika ny CVO io nampotika ny image ny imra tamin'ny nanaovanareo amin'ny affaire politique sy business politique business d'état ny CVO ampy zay aleo le vahoaka anao an'izay fomba ahafahany mitsabo tena fa ny zavatra ataonareo amin'izao fotoana zao dia tsy rariny loatra tena tsy rariny ary ny zavatra tsapa dia nany ao anatinareo ary azadino fa zay nge mahazo information be dia be satria namanareo anaty fitondram-panjakana ihany no mamenay ny information rehetra efa tsy mifampatoky intsony ianareo rehetra ao anatiny eo ary efa ty moa zany vaky sambo sauvé par le gong aloha nareo amin'izao fotoana zao sauvé par le gong satria misy mivalana retina Covid-19 ary tena ao anatin'le miakatra be mihitsy ny salanisa amin'izao fotoana zao tsika mbola tsy fantatra hoe roviny ty piky ty voatratra ary ny fitondram-panjakana tsy mba mino an'ireo teknisianina ireo fa dia zay tiany atao ihany no ataony zay tiany tenenina no tenenina fa raha ny vinavina hoe rovina no piky dia rovina no midiny ty zavatra ty ty aretina ity ty salanisa ty dia mba ahafahany rehetra mba miomana ihany satria raha tameritaontsika tany amin'ny volana juillet ho tany no tratra le piky dia nidina tsy moramora avy eo fa ny zavatra amin'izao fotoana zao dia tsy mazava ny lalana kombana tsy fantatra hoe andeha ho aiza fa ohatra ny sanatry mivava ny olona mpidirina hôpitaly dia alefa any amin'ny abattoir satria miandry anazy any amin'ny hôpitaly dia tsy fisiana oxygène tsy fisiany fanafody dia miandro fotsiny mionina fotsiny tsy manam-bola moa zany dia eo satria raha le lovenox fotsiny lazaintsika hoe miboaty anankiray misy tsindrona anankiroa dia manodidina ny 80,000 ariary 400,000 francs zany misy mivarotra 500,000 loza nge zany zavatra mitranga zany fa le fitondram-panjakana araky ny teneniko eto izy hoe oeraoerany ianareo no mitranga ary nareo manana moyen nareo amin'izao fotoana zao hoe ahafahana manao evasanina na mandeha amin'ny hôpitaly andoavam-bola andreo olona rehetra reo fa namana rehetra misy namana Miara Manonja ke maromaro mivoan'ny Covid irarinareo rehetra zay salama mba ho salama tsara daholo fa ao anaty fitondram-panjakana moa zany afenina mafy zany afenina mafy satria ohatra lasa aretina mamenatra le hoe tratra ny Covid raha ohatra ka adalana no nazahoana io ary misy adalana ho an'ny sasany reny famoriana vahoaka ireny ary araky naveriko teto hoe mipetraka amin'ny eritreritrareo mandra-pahafaty mijanona amin'ny confiance anareo mandra-pahafaty ny fahafatesan'ny olona zay tratry ny Covid tamin'ny oeraoera zay nataonareo ireny amin'izao fotoana zao pour avoir bonne conscience dia mody manao geste hypocrisie fihetsaram-belatsia no atao fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao mihatsara velatsia mody miteny hoe mitsabo hoe mandray andraikitra fa ny zavatra ataonareo tsy sahanareo kory tanterahana arabaky teny mila Miara Manonja mitabataba eto zay mbola misaotra an'Andriamanitra lohatra eto hoe mbola men'Andriamanitra fahasalamana ary miezaka ihany koa miaro tena ary mailo tsirairay izay rehetrarehetra ireo mailo satria mitandry tena daholo nefa zany tsy mahasakana ny rehetra zay nitandry tena zay mailo tratra n'izany aretina izany tao anatin'izay fotoana tsy mifankahita atsika tao anatin'izay roa andro zay dia hitatsika hoe
misafotofoto be ny fiainana, misafotofoto be satria lasa le Covid no mibahana be ny fiainantsika tsiraray avy. Ny fahasahiranantsika tsiraray avy dia natao amin'ny en deuxième position, kanefa zavatra anankiroa mifandray ireo satria ny fitadiavana tsy maintsy atao. Ny fitondram-panjakana moa zany tsy hitan'izay atao io anao confinement tsy anao confinement fa tsy masamy mi-assumer ny responsabilité. Aiza ve misy ministry ny fahasalamana dia masamy teny hoe manaovy ianareo fiarovan-tenanareo tsiraray dia samy mitsabo ny tenany. Zany ke le teneniko hoe défaillant amin'ny zavatra zay atao ka manoloana an'izay zavatra rehetra zay te hiresaka ty resaka économie tanterakitsika kanefa mbola tsy opportun ny resantsika zany. Efa tsoelatsoela ny sin'ny LFR, efa tsoelatsoela dia efa hiditra amin'ny fivoriana ara-potoana indray tsika amin'ny volana May io. Misasaka ifisasaka amin'ny volana Avril amin'izao. Fahasahiranana. Tsy hita nono. Za eto dia mampirisika manokana ary mankahery manokana ianareo rehetra zay nitaraina, ianareo rehetra zay amin'ny faritra iva, ianareo rehetra zay ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka. Na dia hoe vola entina andevenana amin'ny maty na hitsaboana ny marary ary tsy misy intsony. Nefa ny tena koa tsy maharaka an'izany. Zay kely ananana no ahiratra ary dia miantso fifanampiantsika rehetra amin'izao. Miantso fifanampiantsika rehetra satria mafy, tena mafy, fantatra tsara, mafy, tena mafy. Tsy misy antenaitsika amin'ireo fitondram-panjakana ireo. Fa tongava sainantsika tsirairay no dady avintsika amin'izao fotoana izao. Mila tonga saintsika rehetra ary ao afaka roa taona dia hiditra fifidianana indray. Raha amin'ny 2023 tsika dia efa hiditra fifidianana indray. Asa raha ho tonga amin'izany ty fitondram-panjakana ty. Fa ny fahaizantsika mifidy sy ny fahalalantsika hoe na nifidy ve tsika tamin'ny fotoanandro satria tadidio tsara. Fa tsara fantarina ny olona fidinina amin'ny manaraka. Ary tsara fantarina koa iza ilay olona fidintsika. Mba afata tsara fantarina ihany hoe mba olona iza ke ohatran'ny iza ke iny olona iny tamin'izy mbola tamin'ny fahatandrony. Tsara ihany mianatra, tsara ihany mba manana an'izany faripahaizana zany hoentina miatrika amin'ny fiainana, hoentina mitondra firenena. Fa tsapantsika amin'izao fotoana izao, fa raha olona zatra ny adana, raha olona zatra ny lalaota ny ampianarana, tsy ny eritreritra hoe hiakatra kilasy fa manao redoblena amin'ny triplé amin'ny kilasy primaire. Tsy mieritreritra hoe anao fanadinana fanjakana zany fa dia nampiakarikarina foana. Nda tositosika teny dia nanana chance teny dia lasa nahita vola be tampoka, nahita business tampoka, lasa filoham-pirenena tampoka, natositosika politiquement teny. Anenenana ny zavatra mitranga rehefa ohatra zany. Tsara foana tsika rehetra zany mieritreritra hoe renovan'ireny olona reny. Fa ny olona mahafantatra ny fahoriana taloha zany, mahatsapa ny fahoriana miatra ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Ny olona tsy niaritra an'izany, tsy mahalala ny fahoriana, ary izay no mahatonga miteny hoe mivoao anatin'ny lapa volamenanareo satria tsy mahatsapa ny fahoriam-bahoaka raha ohatra ka nitao anatin'ny fiadanana foana. Tsy mahalala ny hoe filan'ny vahoaka, ary izay no mampanaonao foana anazy, sy ireo olona manodidina anazy rehetra. Atao ny olona iaorta anakenina aiza isaka manana zavatra hitehirizana iny akory anetra any amin'ny hôpitaly misy anazy. Olona diabetika tsy mihinana chocolat, raha tsy hoe chocolat 100% chocolat noir 100% hoe tsy misy siramamy na kely ary. Olona diabetika tsy mihinana tantely. Ny zavatra dadavin'ny olona mila oxygène izy, mila fanafody izy, mila sakafo hohanina izy na ny mpitsabo na ny olona marary. Zavatra dadavin'ny olona amin'izao fotoana izao, fa tsy olona moeraoera foana ary olona manao tsinitsinina sy manitsakitsaka ny maha-olombelona amin'izao fotoana izao. Zon'olombelona mihitsy ty droit humain, droit de vivre. Manana zo iaina, manana zo ho salama vahoaka malagasy. Filoham-pirenena no tompona andraikitra voalohany amin'izany resaka fahasalaman'ny vahoaka misy vahoaka amin'ny firenena misy azy zany. Zay no zavatra tiana ho ampitaina androany. Fa efa ato raha efa ao anatin'ny
Telefona ao ny namana Gimaxime izay miaraka ihany koa amintsika amin'ity fandarana ity dia miandry anazy tsika. Arabaina ny namana ary arabaina daholo tsika rehetra moa zany fa samy tahin'Andriamanitra eto, misaotra an'Andriamanitra lehibe foana tsika amin'ny fitahiana antsika aloha hatreto ny apitso tsy fantatra fa miandry ny namantsika izay tokony efa ao anatin'ny antso-tarobia ao a dia teretandray a manaraka ny fandarana Miara Manonja. Isaorana izy termenada izay andray anjara aneky raharatsy izay mahazo ny fianakaviana Andriamatoa Amady Augustin. Izy moa dia olobe ny aminay any tsy matsinanana any ka dia miondrika ary mitondra ny teny fampiononana ho any ny fianakaviana. Heverinay olona nanana ny toerana na izy azy tamin'ny fahitsiny ny fitiavan-tanindrazana satria misy mandray anjara tamin'ny ireny olana mahakasika fifidianana ny taona 2024 ireny. Izay no ela fa dia amin'izao mikapresaka izao dia very fanampona velona ny vahoaka malagasy ary tsapa fa tena ao anaty fahasahiranana tanteraka ny rehetra noho ity raharaha falanaretina manahirana ity dia ny Covid-19 zany. Nambarany honorable fidèle razarapiera teo ny famakiana sy ny fahitana ny raharaha mipotsipotsiry ny sokorendrainjato teny koa ny mahakasika ny inona marina ny zava-mitranga amin'ny resaka ny rouage de l'État isika ozy ny finance ny administration ary ny olona heverina fa mitondra firenena dia mahay mamaky mamelabelatra miresaka amin'izany. Entsika koa ny nambarany ranabavy anitra razafy manantsoa ny amin'ilay fiatrehana ny raharaha sarotra toy izao ao anaty krizy Madagasikara, krizy politika ankoa ity krizy humanitaire iainantsika izao ty. Izany nefa tsy zavatra tonga ho azy amin'ny resaka ny krizy politika ny verimberina eto amin'ny firenentsika. Mandeo izay nianatra sy nandalina ny atao hoe fahaiza-mitarika na ny atao hoe leadership dia anisany any anatin'ny fiatombohan'ny famakiana ny fahaiza-mitarika dia ny ataontsika hoe paradigme na ny lasitra. Ny olona natao hitarika dia manana ny lasitra namola volana azy. Ary izay no mahatonga ny isotomako ny saintsika androany ny amin'ny hoe ny filohan'ny repoblika dia nanana ny lasitra namola volana azy raha ny antoko amin'ny sehatra politika. Rehefa miverina mamakafaka manao fanadihadiana arak'ilay voalaza ny antara katidio alaliny tsara amin'ny fotoana manaraka dia atrehantsika ny raharam-bahoaka ny raharam-pifidianana ny olona izay entina fa mitondra vahaolana maritra amin'ny fampandrosoana ny firenentsika
milona azo itokiny fa farafahakely ny farafaharatsiny mba tena manaova indrondra amin'izany ataontsika hoe tombontsoam-bahoaka na ny tombontsoa iombonana izany. Raha izarenako kely ny lasa zany resaka lasitra isika momba ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina dia ireto no tena misongadina. Lasitra anankiray mampalaza azy dia ny effet d'annonce, izany hoe ny fisehoana goavana. Voalaza ny zokobe teo amin'ny lasitra anankiray alalàn'ny rehetra azy dia ny fampanantenana promessa. Izy dia olona mitondra fampanantenana n'aiza n'aiza toerana lena, fantatritsika loatra zany. Eo koa ny fahaizany mivarotra, dia lasitra anankiray ananany na ny commercialisation. Rehefa ivorinantsika ny tamin'ny fotoana ny tantana na ny tanàna na Antananarivo, dia reto zavatra reto matetika tsapa. Latsaka ho be ny tanàna izy dia noresahany avokoa ao anatin'ilay fampanantenana fa ny efa taona hitantana ny tanàna na Antananarivo dia iova Antananarivo. Misy tramway, misy ny fandaminana, misy ny logement atao atsy, misy ny kianja atao ery. Mampalaza azy ary tena nety tamin'ny tanora malagasy satria tanora eritreriny tamin'izany fotoana izany ary latsaka be ny tanàna izy ny 7 sy 20. Namaika azy ny nanamboatra ny tunnel ilay effet d'annonce. Ambanidia, Analakely ilany fa tena anovan'ny tanàna na Antananarivo Andriamatoa Rajoelina. Dia hitatsika raha nitranga ny raharaha 20 ny fanonganam-panjakana dia mbola io lasitra io ny fomba hitondrana ny firenena. Foana ny tetezanita dia itsika loatra raha 4.700 ny tahan'ny arikarena faobe nandraisany azy dia tao anatin'ny 5 taona ny tantarany dia mihiba sady tany amin'ny 2.5 ny arikarena faobe. Potika ny firenetsika ny tanora nandritry ny 5 taona ny tetezanity iny. Fantatritsika ny 200 millions de dollars dia tany ambalahany ampitondra filohan'ny tetezanita sy ny manodidina azy. Rahantsika nalala ny raha bois de rose, rahantsika nalala ny raha bois de bène, raha nalala ny raha palissandre na ny jiramazy izay efa nanana ny fahaleovantena ara-pitantanana dia io izy mikoroso fahana amin'izao tsika mifampiresaka izao io. Izay ilay lasitra, izay ilay paradigme nananana. Dia tsy gagitsika raha ny rotaona ny tantanana Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izao vanim-potoana fampiresahantsika izao raha ny nandraisan'ny filoha rajonary mampianina azy ny taona 2020 dia mihiba ny arikarena faobe 2018. Tsy mitovy ny lasitra an'Andriamatoa Rajoelina sy ny lasitra an'Andriamatoa rajonary mampianina satria Andriamatoa rajonary mampianina dia ezaka mijery ifotony ny olana ara-ekonomika teto amin'ny firenena ary mandresy lahatra
nanerana n'izao tontolo iverenana ilay fahatokisany ireo vondrona mpamatsy vola teto amin'ny tany sy ny vilona ny taona 2024 dia hitantsika tsara fa roboka indray ny vahoaka malagasy tamin'ny fety d'annonce roboka filo isan'ny tato izany ny volam-panjakana midina ao anatin'ny fary malagasy. Tsy gaga tsika raha ndarà CVO ny CVO plus atao raharaha politika satria dia effet d'annonce no mitenenana an'izany arajelona dia mahita ny vahaolana amin'ny aretina Covid eto manerana amin'izao tontolo izao. Dia izany ny zavatra mitranga. Ny azo ambara nefa dia tsotra ny hoe tsy ny Banque mondiale na ny FMI na ny système ny Nations Unies no azo ambakambakaina toy izany. Azo itenenana azy androany dia ny anambaravaran'ny mpamosavy ny manoko skidy ny fanjakana malagasy. Inona ny antony? Raha nanomeny 800 millions de dollars izy hoentina anampiana ny fanjakana malagasy miadina tamin'ny Covid-19 dia ao anatin'ny lasitra iombonan'izy rehetra dia ny fahaiza-mitantana. Fahaiza-mitantana dia mametraka mazava ny amin'ny mangarara na ny ataontsika hoe transparence. Io fototrolana io amin'izao tsika miteny izao no tsy mahava ny fiainam-bahoaka satria takiny ny FMI ny Banque mondiale ny anomezana ny mangarara amin'ny fandaniam-bola ary izy ireo amin'izao tsika mifampiresaka izao dia malala fa mbola tokony misy ny ambom-bola azo ampiasaina hiatehana amin'izao ady amin'ny Covid-19 izao. Hitantsika izany fa ilay lasitra izay ananana an'ilay matora-djelona dia tsy misy afa-tsy io fomba fitantanana tsy hevitra afa-tsy ny fitiavan-tena sy ny fitiavan-tena manodidina azy ny makany ambalahany. Ka ny FMI dia tsy izany. Raha miresaka izay mbola nalasa izay tamin'ny fandarana anankiray ny amin'ny hoe ho tratran'ny cessation de paiement io fanjakana io. Dia izay mihitsy ny zava-mitranga amin'izao tsika ny teny izao satria matoa tsy afaka manafatra fanafody farak'izay aingana ny force amin'izao tsika ny teny izao ilatsaka an-dalambe anetana ny vahoaka malagasy ametraka ny geste barrière toy ny nataony tamin'ny taona lasa dia tratran'ny cessation de paiement izao fanjakana malagasy izao. Matoa izy tsy diso ny fanadihadiana natao fa tratran'ny cessation de paiement tsy manam-bola ny fanjakana malagasy. Amin'izao tsika amin'ny français ny mangarara ara-pitantanana ara-bola eto amin'ny firenentsika. Fandrotehana ny Dr Edmond Rakotomalala, fandrotehana ny izao tsika amin'ny teny izao ary raha isika dia panivon'ny Miara Manonja dia nametraka amam-pirenena ny amin'ity fanafody ity dia tokony ho raisy ny fanjakana an-tanana izany. Dia hitantsika fa fomba fanao politika eto Madagasikara hatramin'izao ary tsy miova
dia ny fanararotana an'izany zava-misy zany. Ametaka mazava tsika nalaina tamin'ny helikoptera mihitsy maly ny docteur Edmond Kotomalala ny fanitsika dia tena mandeha mitodika mandeha makana andeha tsotra ny afatra tiana pitaina manoloana an'izany tranga miverimberina eto amin'ny firenena izany ary rehefa nambara ny karazana fimanantsoa solombavam-bahoaka ny Madagasikara teo dia ny hoe ny mba eritreretantsika rehetra lalina. Tsy mety tsony izao hitantanana ny firenentsika izao. Ny vahoaka izay mpira amin'ny fahefana rehetra ny maso mandidy. Anjaratsika izany no misintona lesona mandray fanapahan-kevitra fa mamono antsika mety andraisantsika fepetra dia samia mieritreritra tsika fa défaillant miverimberina défaillant sy manifeste miverimberina ny lalam-panorenana mazava amin'ny andininy fahefatra amin'ny dimampolo amin'ny fanendrena ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny fanarahana ny asany fa rehefa défaillant dia tokony esorina. Ny filohan'ny repoblika mihitsy no efa défaillant tsy manana vahaolana mitombina fahaleony mbola mandeha mihazakazaka mandeha miala voly miala sasatra miaraka amin'ny vady aman-janany toy izay miatrika ny crise covid crise politique eto Madagasikara dia hitazapotsiny vendy ny roapolo tapitrisa manoloana amin'izany anjaratsika rehetra no mieritreritra mandalina ho anay taneviny Miara Manonja dia fanazavatra ny ampendoany misehatra ny fanoherana fa tsy azo ekena ny fanotonana ny volam-panjakana tsy mieritreritra afa-tsy ny publika dia ny ahafahantsika mahazo antoka fa mieritreritra angaram-bahoaka lany fahatany ny volinda amintsika ny mandinika sy mieritreritra maloana ary izay no antony isiny ny fandarana Miara Manonja dia ny amoazana ny tsy azo ekena ny malagasy miononona fotsiny manoloana ny tsindry azo lena atao azy tindry azo lena kapiteny mahazo antsika malagasy antsika miteny izao dia mila mifo amin'izany ny malagasy mila mitany izany fa araka ny tena andraina mpanomerina vola azoko mbenibeny teo lazon'ny vahoaka marina mba tsy diso amin'izay antenaina izy taux de positivité tamin'ny omaly dia mahatratra hatramin'ny 80% zany efa manakaiky ny atsasany fa tapera mipikotsika amin'izao tsika miteny izao dikan'izany dia mila fandraisana antanana izany ary mila fandraisana fanapahan-kevitra mila fandaniny izany ny rehetra mankatelatsika rehetra indray nanaraka ny fandarana tamin'ny anifo dia izay indray no anjarako. Ia dia isaorana moa ny namana Guy Maxime Maralaiseno nitondra an'izay fanehoan-kevitra izay ny tenako alairatsika
Mbazafy solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika Antananarivo Atsimo-drano indray no mitafa amintsika amin'izao fotoana izao. Tompoko lahy sy tompoko vavy manantitra ny arahaba feno. Ho antsika vahoaka rehetra manaraka ny fandarana nanome antsika fahasalamana. Vahoaka malagasy tokoa fa niakatra somatsy miatrika ity fandarana ity ary tratry ny aretina Covid. Fantatsika vahoaka malagasy tokoa fa antotanisa zay omena ny tany fitondram-panjakana tratry ny arisialy mahakasika ny olona voan'izany Covid zany. Nefa ihany koa dia irahantsika mahita eny anivon'ny fiarahamonina misy atsika eny fa dia maro ny tsy salama ary maro ihany koa ny namony ainy. Ka eto indrindra no anehoana ny fiarahamory amin'ireo fianakaviana izay namoiavana ary makahery ihany koa antsika vahoaka malagasy miatrika ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Raha jerentsika ireny antotanisa ireny dia eto amin'ny faritra Analamanga no tena ahitana ny fiakarana be indrindra. Izay moa no nahatonga ny eo anivon'ny fitondrana nametraka ny fitsipika ny hoe mikatona aloha izany faritra Analamanga izany. Raha ny zavatra misy eny anivon'ireny hôpitaly ireny indrindra tamin'ny herinandro lasa teo dia anisan'ny olana goavana ny natrehana ny tsy fahampian'ny oxygène ary tsy mbola mifarana izany mandraka ankehitriny. Teo ihany koa ny fahafenon'ny trano fandraisana andreny marary reny eny amin'ny hôpitaly samihafa ary indrindrindrindra izay mariaka eto mahakasika ny fanafody. Araky ny atao hoe protocole izay iaditsika amin'ity aretina ity dia misy ireo fanafody vitsivitsy. Nambaran'ny ministry ny fahasalamana fa tokony ho hitantsika eny amin'ny CSP2 tsirairay aby. Anisan'izany ny manebesisy, ny azithromycine sy ny sisa. Raha natao ny fanadihadiana ary maro ihany koa moa ireo olona izay miantso na manatona mivantana dia misy ireo CSP2 eto amintsika no tsy ahitana akory an'izany fanafody izany ary tsy mbola nisy akory programam-panjakana ka hoe anaterana an'izany fanafody izany neny amin'ireny CSP2 sasany ireny. Mariako manokana fa ny tenako dia nitety sy naka vaovao tamin'ny ireo CSP2 misy atao anatin'ny distrika Antananarivo Atsimo-drano izay anisan'ny faritra iandraiketan'ny tena fa mbola vinavina no an'ny mpitatana fa ametrahana an'izany fanafody izany ny CSP2 anankivalo atao anatin'ny distrika Antananarivo Atsimo-drano. Raha misy 920 ny commune ao anatin'izany distrika izany. Eny fa na dia ny verina ametrahana an'ireny fanafody ireny ara ny CSP anankivalo dia amin'izao fotoan'izao ihany koa dia hiarany tsy fahampianana ny rupture de stock izany. Eto moa dia angataka mihitsy amin'ny tompony andraikitra hoe sao dia mba tsara mpahafantarina amin'ny vahoaka ihany hoe aiza aby ireo hôpitaly ahitana n'ilay fanafody izay mamay-poana. Satria ny olana dia manatona ny tobim-pahasalamana ireny mahatsapa ny tenany fa somary hafahafa to misy endrika sorotraretina amin'ny vatany fa tonga any dia omen'ny dokotera ordonnance izy ary asainy mijery eny anivon'ny pharmacie. Marina nefa ny akamaroan'ny malagasy amin'izao fotoan'izao dia ao anatin'ny fahasahiranana. Raha ordonnance indray no omen'ny dokotera azy ka andeha izahany fanafody fototra atao hoe fanafody fototra ilay resahana fa mamay-poana io ny eny amin'ny pharmacie dia manodidididiny eo amin'ny 7 alina ka hatramin'ny 2 hetsy eo ny vidin'izany fanafody izany. Ahoana re tompoko ny fahafahan'ilay malagasy izay hiaran'ny
tsy fananana asa iaran'ny fahasairanana samihafa amin'izao fotoan'izao a no ahitan'izany fahefana ividy an'izany fanafody zany lasa toan'ny any manamanaka atao sisa no afaka mitsabo-tena fa ireo sahirana kosa dia toa miandry ny rarina iverenako kely ilay tobo-pahasalamana atao Antananarivo Atsimondrano satria tsy lavitra na Antananarivo zany ary ny ministra ny fahasalamana nefa dia nilaza fe ny CSB rehetra dia tokony ahitana an'ireo fanafody ireo eto tompoko dia tiako ny manambara fa CSB 2 anaky 8 ihany atao anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano no any misy an'izay hoe ahitana ny fanafody mamepon'izay na izany aza nefa dia ianjadin'ny rupture ireo raha ny faran'ny herinandro teo no resahana fa zay amin'ity herinandro mitsidika ity no asa raha ahatonga an'izany fanafody zany na tsy ny akamaroan'izy ireo zany tsara no mampafantatra antsika atao anatin'izany district Antananarivo Atsimondrano zany fa ireo toeram-pitsaboana valo ireo dia eny Andoharany fotsy Ankarobato Anosizato Bemasoandro Itosy Cité Anaty Hazo Ampitatafika ary Fianorivo raha ny tokony ho izy dia ireo tompona andraikitra ara-pahasalamana no ampafantatra antsika vahoaka an'izany mba tsy siny fivezivezena amin'ny fanatonana toeram-pitsaboana satria raha jerevantsika zany ho an'ny faritra ohatra any amin'ny commune Ambalavao na Ambatofahavalo marary le olona ary manatona n'ireny tobo-pahasalamana ireny dia tsy afaka misitraka ininona izy ireny amin'ny lafin'ny fanafody na anome ordonnance ara ilay mpitsabo dia tsy maintsy mividy eny amin'ny pharmacie izy zany na izy manatona indray an'ireny tobo-pahasalamana izay niresahana teo zay ao anatin'ny tsy fahampiana amin'ny lafin'ny stoky amin'izao fotoan'izao eo zany no anairana ny tompona andraikitra ny hoe jereo akaiky re tompoko fa ainy ny vahoaka malagasy ity vonjentsika ity mba aoka hanana-pakiady matotra amin'ny fomba fizarana ny fanafody amin'ireny tobo-pahasalamana ireny satria dia sahirana ny vahoaka eny fanainy anivon'ny pharmacie ara zay efa nresahany namana teo aloha zay dia tena ahitana olana ny fahitana an'ireny fanafody ireny eto moa dia hitodika kely mahakasika ny fanafaratsika na ny fankatoavany eo anivo fitondram-panjakana ny hoe andeha hanafatra vaksiny herinandro teo zay dia tsy retsony izy io hoe aiza tsy misy ny fampitam-baovao an'ny vahoaka hoe roviana marina no tonga eto amintsika zany vaksiny zany ary manahoana sy manahoana ny pakiady atrehana azy satria ilaina fanomanana zany na amin'ny lafin'ny fitaovana andraisana n'izany vaksiny zany move efa vonona amin'izany ny hôpitaly samihafa raha tena hamparitaka marina ny amin'ny vahoaka eny fotony eny izany vaksiny zany manana ny fitaovana andraisana azy ve reny CSB isan-karazany reny satria raha ireto fanafody ndresahako teo aloha zay lazaina fa protocole reto ara tsy ilana vata fampangatsiahana ohatra na sahala amin'izany tsy tonga any atoerana akory ny fanafody ka maika moa ho atsika andray an'izany vaksiny zany so dia mba ilaina re tompoko ny anticipation satria io foana no hita fa lesiko amin'ny fitantanan-draharaha eto amin'ny tany sy ny firenena tokony isy pakiady matotra zany mahakasika ny fanapariahana n'io vaksiny io raha tonga somatsara eto amintsika eo moa zany mbola fanontaniana hoe ho tonga ve sa tsy ary roviana satria maro ny fampanantenana zay menantsika malagasy kanefa dia maro amin'ireny ihany koa ny tsy tanteraka efa maro ny voalazan'ireo namana andray fitenenana teo aloha mahakasika an'izany fa io vaksiny io no apetraka ho zava-dehibe satria io ny fiarovana mba anapaka ny roy amin'ny fipariahana zany valanaretina corona virus izany eto moa dia entanana koa isika vahoaka mba hanaraka ireo fipetra samihafa
amin'ny mba tsy partan ty valanaretina ity satria tokoa masy dia mbola maro amintsika ny tsy tonga saina raha ohatsika mijery any amin'ireny faritra manodidina n'Antananarivo ireny mialatsiny aho fa voatery hanonona toerana mihitsy aho eto amin'ny faritra Anosizato ampitatafika iny eny amin'ny tany malalaka eny dia mbola maro ny olona no mitangorona rehefa alahady mbola ao anatina fifaninanana baolina kitra sy ny sisa mba miangavy ny tompona andraikitra mba anatsaratra aloha n'izany fifaninanana raha-pahatanjahanteny izany satria miteraka fitangoronana maro samihafa izany ary indrindrindrindra ho an'ny mpitandro ny filaminana sy anareo tompona andraikitra amin'ny sehatry ny fahasalamana mba hanao be midina eny amin'ireny faritra izay hita fa ahina amin'ny fanapariahana an'ity valanaretina ity. Manarak'izay dia mikasika ny sehatry ny fitaterana manangana saina fotsy mihitsy mantsy ny mpitakitra amin'izao fotoan'izao satria nanomboka tamin'ny 20 volana marsa taona 2024 raha nanomboka ny fiboana teto amintsika tamin'ny tondasa dia anisan'ny efa nisedra n'izany olan'izany zareo amin'ny tsy fidiram-bola eo nivon'ny tokantrano ireo tompona reo mpisehatra amin'ny fitaterana tsirairay. Eto mantsy dia ao anatina gare routière anankiray dia fantatritsika tsara fa taxi brosy maromaro amanjatony manodidina valonjato arivony ao anatina gare routière anankiray dia raha vinavinaintsika fa olona manodidina 4 na 5 isaky ny fiara ny tokony azo tombontsoa amin'ny lafiny fitaterana toy ny hoe ny karama mivantana zany dia mbola maro ihany koa ireo olona anarivony maro izay atao hoe miditra faty antoka akolaka koa amin'izao fotoan'izao amin'ny tsy fandehanany ireny sehatra fitaterana ireny. Hitatsika ny olana fa napetraka ny hoe faritra midy toy ny faritra Mazangasy Analamanga dia nisakanatsika ny fitaterana tanety fa ny fanontaniana mipetraka ankehitriny dia zao ny hoe maninona kosa ary ny fitaterana anabakabaka anatiny ny mbola afaka mandeha amin'izao fotoan'izao. Misy fe zany ny mizana tsindrinila satria dia samy ao anatin'ny fitaterana zany ary samy miantoka ny fivezivezen'ny mponiny zany. Izay mantsy ny atao hoe mampimenimenina sy mampitaraina an'ireto mpitatitra an-tanety reto satria ve ny fitondram-panjakana mahita fa olona manan-katao no mandeha amin'ny fitaterana anabakabaka dia atao tsinotsinona ny vahoaka madinika izay mandeha ny fitaterana an-tanety. Lafin-javatra izay anisan'ny manahirana no mijery an'izany raha ny zavatra ataon'ny fanjakana fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao ary hitatsika fa na dia natao azy ny hoe fanomezana lalana ny fitaterana entana an-tanety dia hitatsika ny antso-dray isan-karazany sy ny fanapara-pahefana hitatsika ataon'ireny mpitandro ny filaminana sasany ireny. Amin'ity sehatra tsy fahasalamana ity irahantsika malala fa anisan'ny miantoka ny fahasalaman'ny olona anankiray ihany koa ny amin'ny lafiny fampitsakafo. Misy amin'ireny misehatra amin'ny fitaterana ireny no velotaraina ankehitriny satria misy amin'ireny no mitatitra ny atsotsika hoe ny legioma izay anisan'ny amporisihana antsika vahoaka malagasy ary amin'izao fotoan'izao amin'ity fiatrenana aretin'ity ny fihinanana an'izany legioma izany. Izany hoe ireo vokatra mora simba zany izay taterina mba hangatahana fiara-miasa aminareo mpitandro ny filaminana satria aina samy aina novonjena ary anisan'ny mitondra fahasalamana ny fahampiana sakafo eo amin'ny vahoaka. Zay tsy mandaha amin'izay mety
fepetra samy hafapetraka fa mba jereo ihany kosa re tompoko mba asiana fepetra manokana reny zay mantsy le hoe tsy voadiniky ny fanjakana ve ilay mesure d'accompagnement tokony raisina amin'izay fanapahan-kevitra raisy ny filoam-pirenena sy ny gouvernemanta satria lasa maro loatra ireo fiatraikany aty amin'ny vahoaka tsy mandeha araka ny tokony ho izy ahitana amin'izany amitsindrinila sy ny azo lazaina hoe alakobika tsy tiako tsara ka ao anatin'izany fitantanana firenena zany dia tokony hojerena alaina ambony alaina ambany ny fanapahan-kevitra zay tokony ho raisina satria ny vahoaka malagasy ianao matoa napetraka ny vahoaka malagasy hitantana ny tany sy ny firenena nametrahana ny fitokisany dia nanantena izy fa ianao ny amahany olany amin'izay atao hoe olana goavana zay atrehany amin'izao fotoan'izao ka mitodika manokana amin'ny andriamatoa filoam-pirenena ny tena amin'izao fotoan'izao ny hoe mivoaho andapao fataro ny zava-misy marina eny anivon'ny fiarahamonina fa tena mitaraina ny vahoaka ary tony ny valala voatango tsy hitantsony zay lalakale ary to sanatry ny vavaladiany lela tonga miandry fotsiny sisa satria sahirana izy anandeha hitrapoteny sahirana izy mitady ny any koanina sahirana izy na andeha hivezivezy ary sahirana izy amin'ny fandripalemana zay fatatsika amin'izao fotoan'izao fa tena miaina ao anatin'izany tsy fandripalemana zany ny faritra maro eto Madagasikara raiso re tompoko ny andraikitra tandrify ianareo satria dia tena mandoalika ny malagasy ankehitriny tadio fa tamin'ny alalan'ny safidiny nametrahan'ny vahoaka anareo mpitondra mpanatanteraka amin'izao fotoan'izao zoan'ny malagasy zoan'ny vahoaka no mitaky an'izay famaliana ny tarainan'izay amintsika mpitatana nomeny fitokisanytsika dia itsika zany indrindra ho anareo anivon'ny mpanatanteraka jereo re tompoko zay tokony anampiana andreo vahoaka malagasy reo raha iverina kely aho amin'ny mpitatitra tsetratsetsatsiatra ty dia hoe aiza ilay fiahina ny eo amin'ny sehatra ny fitaterana toa adino samy hoditsita ve raha natadidy tsara tsika tamin'ny heritaona raha nanomboka n'ity fiboana ty ny teto amin'ny tany sy ny firenena tamin'ny kabarin'ny filoam-pirenena mihitsy aza no nanambarany fa misy fiahina manokana omena nahatolotra andreny mpivarotena ireny ataoko nanahirana ny saitsika vahoaka malagasy zany tamin'izany fotoanandro zany ny olona misehatra ny fitaterana zay miantoka ny fivezivezen'ny mponina dia efa amataonany zao no ny kiatso izany asa mandrarahany zany maro dia maro ny very asa ka manaitra ny fitondram-panjakana mba jereo manokana efa manangana saina fotsy mihitsy zareo amin'izao fotoan'izao ka ilay raha ozy zay ny mba hijerena manokana an'ireny mpitatotra ireny manarak'izay moa dia misy tranga ihany koa hita eny anivon'ny fiarahamonina zay ao amin'ny sampandrarahany ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana zay ao amin'ny ivitoerana zany manome ity fahazondalana mitondra fiara ity eto dia manaitra anareo anivon'ny ministera zay mba hijery akaika ny ao amin'ny centre immatriculateur fa tena anisan'ny maro ny fitarainana voaray ankehitriny mahakasika ny fampandehanan-draharaha ao mariako fa maro ireo tanora izay miditra ny amin'ireny sekoly fampianarana mamily fiarakodia ireny na auto-école
no veritaraina satria raha androany izy ny manao ny fanadinana ka afaka somatsara amin'izany fanadinana zany dia manatona nio sapandrara io etsy amboda io dia mbola any amin'ny volana septambra ano any izy vao mahazo ny rendez-vous akana sary fotsiny akana sary sy andoavana an'ilay saran'ilay permis izay mitentina 38 000 ariary zany saran'ny fahazahoana permis zany eo anivony sapandraram-panjakana io 5 volana orina ny fahafahan'ny fanadinana zany vao mahazo rendez-vous izy akana sary fotsiny ary ao aorinan'izay indray raha raisitsika zany izy amin'izao fotoan'izao na fampanadinana dia any amin'ny volana septambra any izy na oktobra izay vao mahazo ny daty akany sary sy andoavan'ny vola amin'izay saran'ny permis zay rehefa vita indray zay any amin'ny volana septambra zay dia mahazo daty indray izy ny andraisany an'io permis io manodidina ny 4 bolana ka hatramin'ny 5 volana indray zany hoe any amin'ny volana janoary na febroary taona 2024 izy vao isitraka an'izany permis zany anisan'ny nahatsiaro eto fa maro ireo olona izay nidoboka ponja noho ny kolikoly tao anatin'izany sapandraram-panjakana zany manakehitriny anefa fa raha izao fomba fiasa zao dia vao maika mety irongatra zany satria ao anatin'ny herintaona ve tompoko zay vao azo an'izany fahazondana zany efa matoa ny misy reny sekoly izay mampiofana ara-teknika ao anatin'ny fotoana forenina ny hoe ny centre de formation professionnelle courte durée dia ao anatin'ny fahamakana na hoe tena ao anatin'ny filandreny olona reny ny mahatonga azy maka nyreny fahazondalana hitondra fiary reny ao anatin'ny fotoana foy raha ny fanadiadinana atao tokoa mantsy dia manodidina ny 50 isan'andro ihany ny permis de conduire avoaka ny sapandrara io kanefa ny mpianatra zay manao fanadinana isan'andro eny anjahana Tsimbazaza dia manodidina ny 300 ka hatramin'ny 400 isan'andro ditantsika amin'izany fa anisan'ny sapandrara tokony hojeren'ny fanjakana akaiky io satria marobe ireo tanora sy atao hoe nahazoazo taona ihany koa zay manampy permis zany mila n'izay fiara-miasa zay ary anafanganana n'izay fahazahoan'izy ireo misitraka an'izany permis zany ny tiako atongavana dia izao hoe ny fitondram-panjakana dia tokony hijery akaika ny mahasoa ny vahoaka malagasy raha sapandraram-panjakana lehibe ohatran'ireny no tsy hakana fanapahan-kevitra manoloana n'izany olana ianjadin'ny vahoaka izany satria dia amin'ny mahasolo mbavam-bahoaka ny tena no anatona n'ireo olona reo hoe misy zavatra ohatran'izao le matosolo-mbavam-bahoaka mba resao amin'ny Miara Manonja fa toa minimikipy sa minimarenina ny fitondram-panjakana mahakasika an'izay ka eo indrindratsika niainga tany amin'ny sehatry ny fahasalamana sika dia nijery ihany koa ny fampandehanan-draharaha ao anatin'ny fitantanan-draharam-panjakana ka izany rehetra izany dia taratry ny tsy fahaiza mitantana tsy fahaiza mitondra ataon'izay fitondram-panjakana izao koa dia ndretrosika vahoaka malagasy manana zofeno andray ny fanapahan-kevitra amin'ny fotoana izay mahamety azy na amin'ny alalan'ny fifidianana zany na amin'ny alalan'ny fanehoantsika hevitra amin'ny fanairana lakolosy amin'izany mpitondra fanjakana zany zay angamba no azo entina tamin'ity andro an'io ty fa dia eto ihany koa moa ny solombavam-bahoaka roda izay voafidy tao amin'ny distrika Anarivomamo mbola manana ny ambara amintsika manaraka n'izao fandarana izao ka dia
atolotra azy ny fandraisam-pitenenana. Misaotra député Atsimondrano namana honorable Alain. Raisiko ampitiavana tokoa ny ionako ny vahoaka androany alatsinainy maraina fa mazefatra dia mazefatra ny zavatra hita tamin'ny herinandro iny. Ny tena moa tsy député eto andrenivohitra dia mitatatanty eto andrenivohitra na mizara lainga eto amin'ireo tompona andraikitra mpanoana fanjakana eto fa ho teneny koa nikasika an'iny fa na izany na tsy izany dia ho raisiko amin'ny lehibe ary miondrika mpanajana tena miondrika mpanajana amin'ny nalasana ny général Amady izay lehibe ny polisy ary namolavolana zany polisy pirenena izany. Raha tamin'ny andro izany raha tiano tsahivina tamin'izany dia nanana izy azy ary tsy nametraka ny polisy ambany zavatra mihitsy ary isan'ny sangany teto Madagasikara tamin'ny fandriampahalemana ny polisy pirenena fa saingy ary zay no nahatonga an'izany hoe israelita polisy ny anarana tany amin'ny foibe ny tany Israely. Tadidiko tsara tamin'izany noho izany tsy mampatsiaro ny zavatra lasa fa manohana mba tsy dia ny zavatra hita ankehitriny dia lasa polisy tsy haiko ilay izy na inona ilay izy na hoe lasa zanaka mamparadolo ve ka tsy nidinika nametraka an'izany hoe asa maha-polisy pirenena nanoavy ny polisy fa ampatsivoka eto fa ny polisy de polisy international fa tsy polisy local akory na polisy national fa tena international manana maizary tany ny polisy ka tsy ho baikony ny hafa raha samy eto Madagasikara ihany. Tompolasy tompovavy-piretan-drazana isany kopakopa-tanana ho antsika any Ambohimasina tsena androany tena someby aiky tsara mihitsy tsena Ambohimasina amin'ny resaka fiakarana amin'ny tsena avy any ambanivohitra samy mitondra ny vokany. Mampilaza ihany ary mbola manafatra ihany satria tsy fantatra le député namana na mba manentana na ahoana fampandrosoan'ny tanàna any na ahoana sy ahoana fa dia akaiky loatra amin'ny mahitsy ary vahoaka be ponina be mahitsy ka tokony hitanana saingy avao maitso dolo manko eo Ambohimasina amin'ny andro amin'ny tsenandroanika mba mitandrina rea zay mba mitandrina atao kasibosy ataony mba tsy dia mitakosina loatra ny farana eny mpivarotra kisosi ny karazana eny efa hita foana eo amin'ny tangorongorona akaikin'eo nanamboarana an'io boroboki-tany eo daholo ambony dongona eo daholo rehefa ohatraohatra an'izao ny fony ora. Tamin'ny herinandro iny isorana be dia be ro namako nentina ihany ny namana fidelina nitondra an'io teo lohako teo fa namorony farmasianina andriamatoa ministra tena zany tena hoe ministra Belazao fa ny andrasanao mba zavatra anankiray goavana mba nentina hoe inona le sao dia heveriny amin'itra fa teo Antananarivo daholo sy amin'irenivohitra misy farmasia dia mivorina ny farmasianina fa napetra manontolo ny tontolo ambanivohitra zay mbola mipetrahana dépôt médicament reny mpamatsy any ambanivohitra fa reny tsy mahazo mivarotra reto fanafody reto vitsy aminao no azony amidy ary tsy tonga any aminy zany anisy atahorana be dia be indrindra amin'ity dia ny ambanivohitra satria somary trapasairana be dia be fa tsy misy farmasianina ny andriamatoa ministra ary tsisy nianatra an'izany ihany fa ny ankabetsasany era Madagasikara dia apetraka eo amin'ny eritreritra sy ambany masonao sy mipiara-miasa aminao fa dépôt médicament daholo mipetraka any zany varotam-banivohitra ao anatiny eo zany zavatra ilainy eo ka zay ny tenenako hoe toa tsy fantatrao le izy mba nentina atao inona mba niantsonao andreo nakay izy ireo tsy mba tazana atao amin'ny fivorinana ataonao hoe amonjena ny tem-bahoaka idikatra mitodika araka ny teneny namana fidelina teo ny resaka mpitandro filaminana zao ry zalahy alovy amin'izay tokony maizy azy alovy amin'ny abany any azy atao entina mibaiko hoe zao ony zao mibaiko fa teneniko ampiray tanindrazana amiko rehefa mamo anatin'ny tasy fa malahelo ny foko maly
tsy afeniko izany ary zaraiko aminareo lazaina fahita Tananarivo be ny aretina ato Analamanga fa maninona ny taxi borosy avy aty Tananarivo feno rivo alakamisy tonga hatrany manatitra olona mivezivezy hatrany Imertsetosika. Inona ny antony? Satria ve le ambanivohitra dia apetraka amin'ny ambanivohitra tsy manina tototriny aretina fa tominandray ny aretina akany. Efa nilazaina fa hoe manana ny limitiny de limitation ny Ambatondravavy ao Ambatondravavy limitation na Tananarivo Ambohidratrimo sy Analamanga. Manana toerana malalaka zay fa maninona raha treo aloha zay tatitra treo fa raha ianareo na mivady amanjanakireo mpitandro filaminanireo na ianareo zay name baiko tena tenako zay name baiko na gouverneur ianao na préfet na chef district na iza ka name baiko hoe andiana mandeha tongotra ianareo 30 km Rivomamy Mertsetosika any Mertsetosika amilay taxi borosy oringareto sao de mba tsy rarina de maninona nreto olona 200 tomobile 200 mahery taxi borosy na Rivomamy mamelo mba de manjanaka anareo de naninona tsy navelany asa fa ny avany aminareo avansoavina ndreny tonga Rivomamy mametraka olona de tsy fantatry efa andehany ao fa ireto Rivomamy manao inona zany malala mivelona malala mihinan-kanina reo zalahy oringareto mihinan-kanina reo misy panero misy rehetrarehetra fa de nahoana izy raha ianareo mivadinareo be voka ohatra hoe misy be vokany taminareo asina mandeha tongotra miala ny Rivomamy 30 km makany makany Mertsetosika any mandray tomobile na fianakavianareo avansoavina ndriny va miarinarivo tonga Rivomamy amin'ny 3 ora na amin'ny 12 amin'ny ray andeha tongotra 30 km makany Mertsetosika de misy taxi borosy itondranao iakaritso versa tsy maninona matoratsy ianareo maninona inona monda rainareo an'izay ambanivohitra tsy rahanareo reny za eto mitarika avoaka tonga avasaina fa marary amintsika zao fa maninona reo efa napetraka tery Ambatondravavy de maninona tery Ambatondravavy zakany olona nge raha 1 kilometra andehana tongotra fa de inona ny antony amiarena anazy efa tsy tianareo Rivomamy inona de efa tsy tian'ny olona le tanàny tsy tian'ny olona zay zany izy hoe aleo reo faty eo de leo re rangabe avy malalan'olona nandeha tongotra firy 36 km mbola pina 30-60 miala manampatonga any Mertsetosika rehefa tsy asinareo de aleo ijanona Ambatondravavy apetrao alakamisy ijanona alakamisy hoan'ny aleo ijanona eny fa azy ampitongana aretina makany aminay zany le avy aty Fenorivo satria aretina miresaka eto bara sanitaire natao eto marary le fantaninao lehibe ka zay ny teny namana fidela teo tanina zareo tompona ndraiky rehefa ndripalemana zay ny afatra zay ny ordre lehibe na zareo koa raha nyteny am'le fiteniny le ordre lehibe zany hoe tsy mampalailo azy le vahoaka tena malailo zazakely na zanakareo reny 5 taona 1 taona asivy mandeha tongotra 30 km miala ny Rivomamy mandrakotonga zany hitanao teny amin'ny arabe maly tontolo maty raha sanatry ka misy aretina zany na misy olona marary eny an-dalana tomobile tsy misy mifamezivezy de inona no ataonandreo olonandreo inona nisy itsabona makay izy zany sa hoentina hoe any anay efa zatra lanjaina amin'ny lambahoany ny ambody fotsy ohatra ny fiainana ambanivohitra atao bao de totravolona nitondrana azy zay mahafinaritra anareo mpitandro filaminana sy anareo tompona ndraikitra mivatana tamin'io zavatra mamodozy io mampalailo anay le izy aloha zay ijanona satria délimitation any Ambatondravavy aloha zay ijanona any ainay mandamina an'io azy efa filaminana raha mitangorona tsy manina sazio na tsy manao kasibosy taxi borosy avy aloha le olona iasa 200 tomobile avy agnaty de ipetraka fotsiny de mirenireny fotsiny Rivomamy de inona no hoaniny ngana raha menareo le tosika efa menana fanampiana avy fanjakana alefaso mba ho hitany toka tsy ninona ho de inona no ataondreo malala londo misy tomobile firy maka malala londo makany Andramely makany Marifangady anao inona zany ny olona ray manontolo reny anao inona reny sa le olona hoe tsy manina fa zany inona fantatra ambanivohitra zany fa ito Tananarivo raha vao migrevy ara de anamboarana bus tsara tare fa raha anona mandeha tongotra raha tsy maninona fa aloha izy potaka agny zay mambanivohitra azoko
zay miresaka barasany tena maharary foko matoa tena teny masika tena nasika tena tsy mety zalahy tena tsy mety a nampitondra na omena baika ary ianareo a mba halamino ihany le izy tena mba halamino jereo le izy toero le teny fa mena manaiky fotsiny hoe hafa zao ny teniny ihany nanaovana an'izao zay ny teneniko amin'iny le tsy fitiavanarivo mamy tsy mampanininy aloha aza tiavina izy satria tsy nandahanareo tametrahana nio fitiavam-bolanareo tao am'izao venahy io tsy maninona aloha zay aloha ijoanoa an'izay zay ny azy mahafinaritra aloha ny azy ipetraka mihitsy mamilina mpanankarenany eo fa mba miaro samy miaro azy ko mbola mitodika anareo tia ndray ministre ny eo amin'ny élevage de tena ianao ministre avy monsieur le ministre zay niaina tao anatin'izany ministère-ny élevage zany fambolena de hatramin'izao mbola doto tsy mbola ampianarina mihitsy zany hoe ohatran'izao zany ministère zany rehefa hoe be de be ny fampianarina atao miresaka nyrenanomby a mba nitazomina région anankitelo misy an'le retina fa maninona raha nentina ambogadiny reto be de be gny natao président Ravalomanina tamin'ireo vétérinaire reo e nampianarina tany États-Unis reny nakaiza daholo sa rehefa menareo ny toerana ao couleurany politika de napetraka anjorombalina de alohan'ireny miasa ho an-tenany fa tsy tokony tenenina atao amin'ny radio mihitsy hoe misy aretina nio de aninona tao de aninona niombony any avahatra ty andretraretra ty era Madagasikara mananombo to tsy azo mihitsy tsy azo hoanina zany fa maninona raha mareo nataoko nidina tany nareo tsy ambala telonareo andao hidina daholo ny dokotera rehetra ino ty aretiny ty de tany nareo nataonareo fa tsy navoaka tamin'ny radio hoe niomboko a ny osy ny ondry a tsy azo hoanina zany hoe tena potehana daholo ny firikarenan'ny olona zany région anankitelo misy an'le izy any dino any zay ny tokony andraikitsy teo manaova tonga de alefasy daholo hélicoptère miaraka aminareo any tatery daholo vétérinaire reo docteur vétérinaire ino ny ty aretiny ty de any de mba hita zao ny soroka atao hoe reto région anankitelo reto mbola tsy mivarotrombony ianareo aloha fa maninona tonga de fena tsy azo hoanina ny enombony enondriny any fa misy aretina de nakaiza mpanjifa am'izany de nakaiza mivarotra am'izany de inona ny tsisy mandihy sa tianareo akarona koa ohatran'le kapokambariko io hoe manara-penitra de ajarina ny omby aloha fa mody resahana an'ity de akakaro vidinombo ndray zay ny de davaka hoe mila midina ifotony ianareo efa tsaiko ny tabatabana teto aelao mbolina tabatra fa midina ifotony na dokotera vétérinaire na ministre etana nge tena efa niteneniko tao amin'ny assemblée nationale mahatsiaro anao monsieur le ministre fa mifitsarana ena ary reny olona mitsara ena mahatazana foana ianao tsy haiko era Madagasikara fa ny zavatra hitako hitako faritany n'Antananarivo tsy le dokotera tsony no mitsara ena fa misy mpametaka tampo fotsiny fa niadina doko am'izany ny ampandrina amin'ny efatra amin'ny arivo izy midina zany efa navoaka tatitra taminao tao amin'ny assemblée nationale de ozy anao andrasy fo jerena ka le hojerenareo teo da fiainam-bahoaka ataonareo jerena ho jerena rasy fo jerena de mitovy le fijerena de forim-bahoaka ny jerenareo iny isorana be de be ny tatsoro mandidy raha nyresaka fiba tamin'ny herinandro satria zavatra nytaterinay tao amin'ny assemblée nationale na miresaka fiba io fivarotanomby io fa mampijalina vahoaka taloha alaina de io ny iaina ny délégué sy karazany a zareo mitompona ndraiky mpanjakana amin'ny administrative anaovana afera de efa natao hoe mitovy daholo ny fiba era Madagasikara inona mbola lanakisa am'le olona ndray hoe tsy manao ny gazandary sarotra nge ny teny any le zandary manao mila kisa am'le resaka fiba io nge raha tena zoviny miakatra vanitsy no mandidina vany lefa nany le omby makaty ataoko hoe miditra makaty amin'ny abattoir ty Antananarivo complète taratasy miala vany fa mba antanina kory zalampijara mpanao contrôle eny an-dalana mba manao contrôle le omby ve le zandary rehefa tonga aty nakaiza le hoditrombo sy le passeport rehefa maty le omby makany amin'izy reny verina any amin'izy le passeport zay mahabe ny alatrombo satria reny zany afaka miverina ny tompony ndray de mandoko ndray zay ambadika any hoe loko sada mainty rikala mena rikala mainty nefa le omby efa maty taty amin'ny abattoir fa nakaiza midory izy mpandotra an'ireny hoe reto efa tena efa maty reto tombo reo tsy hitatsony ny volonombony fa rehefa tena kotranana io zavatra io ohatrazay zavatra iainany tokony samy satroka fotsiny an-dalana eny mijery ny omby mandeha
fa nga misy tsony le tanana raha misy tomobile mifanena raha tsisy tsony zavatra mora kely ho an'ny mpandroakomby le misy sarona lohan'omby tsisy ka zay ny teneniko teo mandray ny namana tato hoe zay mahazo grady aloha dia manaova zay gradinareo ataovy zay mamety azy fa azy ampijaliana aloha ta zay firetana le vahoaka hoe tia no akako ny gradiko tiana karako tia mialatsiny mitodika ho an'ny saiko na efa tena mivoatra ny eo amin'ny assemblée nationale na ahoana fa na iny député namana anankiray ahako ny teny mialatsiny aminao na honorable député fa nanay fitenenanao mihitsy hoe efa manomakoma mahita nreto grève nreto paramety reto dokotera reto reo olona tsy nanay karamanretraretra reo dia nitsangany tia député anankiray milaza fa efa mivory zay anomana an'io ao any assemblée nationale mivolana hoe taiza ny fivoriana tsika ho le olona iza fitahanareo fa zatra mamitaka vahoaka dia iza fitahany aiza omena paradisa tsy fantatra le vao taiza ny fivoriantsika nanomana an'izany fa dossier an'ireo mpianatra reo dia efa noentitsika amin'ny assemblée nationale amin'ny volana ambony tsika angamy manao an'izany mpanatanteraka manao an'io tetibolany atsika hoe ohatrinona budget anao efa tenenina namana fidelina foana tahansaina foana dia any rehefa tsy haitsika izy dia mamandray lesona mba mianatra amin'ireny fa zay ny problème ntsika le tsy haiko hoe manaonao foana amin'le zay koa nentina nohanana fanjakana zay mpanoana fanjakana dia lazainay fitahananay reto mena ino ty izy mena balaroranay reto mpianatra amin'ny tokony reto fa tsy hoe tsy santazy atao anareo fa io ny zavatra takinareo na paramety nareo dokotera na inona zay mitaky rera dia efa nomanina efa mivory zay fa oentinay amin'ny ataizanareo no taitsika no mivory tsika mbola tsy mivory raha nisy fivoriana tany dossier mikasika an'izany mba omeo zay entinay andinina azy zay ke tsy lazo an'izany fivoriana zany voavolana me vo ivory dia mahameny teo ny avany amin'ny comité any amin'izareo mpanatanteraka ny exécutif mitondra an'le izy hoe retinay sakafo hoaninareo fahaizamena bombona le olona dia io zany le izy hoe efa nomana zay aiza manao fitabitra fa tsy misy dia miteny tsy misy tsy manana tsisy vola amin'ny fanjakana un point c'est tout fa mijanona io ohatra zay forinina ampianarana mena balarora foana le fampianarana ohatran'izao ohatra dia reo mivory dia ampivoriana dia avy ny anina dia chef zapy mikarakara mamety azy dia ray aman-dreny ambanivohitra mivorosany tsy anandronandro tompolasy tompoko vavy raha ny tiako holazainy eto be deaibe fa mirarika amindrary fahasalamana feno ho an'ny vaoaka malagasy rehetra zay ao anatiny te tolona ho an'ny aretiny doandoza ty zay corona ty mirary fahasatranao antsika mihinan-kavy ary mirary ny fitondram-panjakana hijerina revo manokana fa tsy rariny amin'io fa mety ho zava-doza ny efa rahany io fa tsy anaika an'io zay makatelina tompoko lahy sora tompoko vavy